azonao atao tsy fantatro zao fe nisy mitonga fa fantatro nefa tiky zany mbola azonao atao nampamon'olona ary ianao nampamon'olona irikiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao mitonga any an-danitra mbola azonao ioarana reo olona efa mivavaka hatramin'izay Sireo miloko ny hitany mbali tarafiny maso andro miletiky maeleza ianao hatrakamnio emanjinona tsara ny laretiko ao anatiny mafina seunianao naledeny Halleluja, voninahitra an'Andriamanitra ireriana manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra indray androany faly miarabantsika rehetrarehetra ny fandaran'andramoka izahoana akiradio isika ato anatin'ny groupe izay maresy dia ara-piaina manokana amin'ity androandroany ity nahatratra ny taona vaovao 2024 ny mpanaraka ny fandarana rehetra dia mbola tsy mitsahatra izay miarabanareo mirary soa atsika menakavy ary mbola tena ao anatin'ny fotoam-piraretso mihitsika amin'izao fotoana izao anatin'ny fotoam-piarabana dia faly izay miarabanareo ary faly be mahita anareo satria dia mbola reo daholo tsika rehetrarehetra tsy nisy tamin'ny ataoko hoe mpanaraka ny fandarana tena efa hiteto foana ny lavony 2021 fa mbola reo tsika ry havana dia faly be zay miarabanareo isan-tokantrano isam-batan'olona ianareo sy ny ankonanareo dia mirary ny sosiny tsara rehetra ao amin'ity taona 2024 ity miaraba manokana ny ravavy mami mba hitako izy nitra voalohany teto androany nanoratra tekely izy zandra mami hotahin'Andriamanitra manokana ny ianao satria mba hitako androany dia mamitsotrano ihany koa za dia tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra ary raha tonga eto ianao androany dia saonanay manokana satria ao anatin'ny fotoana fifaliany ny olona rehetrarehetra samy mety manana ny programma ny tsirairay avy amin'ity androany ity ao ny mamangy ny ray aman-dreny ao ny sahirana amin'ny zavatra maro fa mahafinaritra nefa mbola ireo ihany nareo tonga eto izay ihany koa dia eto foana tsy midika akory zany hoe tsy mamangy ny ray aman-dreny tsika na tsy manome voninahitra ny rezokiolona fa ny voalohany indrindra ry afana nomentsika voninahitra dia Andriamanitra ary mitotona tanteraka ao anatin'ny andro sabata ny fotoana androany rarintsika raha tonga eto amin'ity fotoana ity anome voninahitra ny Andriamanitsika izay nitahiry antsika sy ny tanànantsika tao anatin'izay taona ray manontolo izay dia fifaliana ho anay miaraka aminareo androany iarahan-kalaza tokoa tsika eto ary iara-iderintsika eto iaraka anome voninahitra eto ary ny zavatra rehetra ataontsika eto dia tsara fantatra fa Andriamanitra no antony izany Andriamanitra no omentsika voninahitra ao anatin'izany ry havana raha makivaky ny taona ianao ny tsara indrindra dia ny taona vakivakianao miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria raha tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra ny taonantsika indray izay hoentintsika ho vakivakintsika ry havana dia mampatahotra ny hoavintsika ry mampatahotra ny andeha amin'izany hoe taona tsy misy an'Andriamanitra izany fa raha Andriamanitra no ataontsika ho voalohany lohalaharana ivon'ny fiainantsika dia tsy mampatahotra ary betsaka ny zavatra ataontsika eto androany hideran'Andriamanitra tsika androany haintoro-tenitsika ary andray tsodrano ihany koa tsika fa velohan'izany anefany ho tanteraka aminao avokoa ny firaretsoa rehetra sy ny tsodrano rehetra izay voarainao nandritry nyity andro ity hatramin'ny alina ka hatramin'izao raha to ry havana
mitoetra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Ny ten'Andriamanitra dia natanteraka amin'ny olona izay mihaino azy, izay mankatoa azy, izay mitady azy mandrakariva, izay mikatsaka ny fanatrehany isan'andro. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao, mbola tsy tsahatra foantsika hisaotra an'Andriamanitra ry hafana. Tsy tsahatra foantsika satria isika rehetra dia miara-malala fa tsy ampy ny fisaorana atolotsika raha ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Eo antsika hisaotra an'Andriamanitra indray androany tonga eto, na dia mbola fahafahanao manaraka ny fandaharana azy. Betsaka ny olona mety mangetaheta te hanaraka fandaharana androany te hivavaka fa tsy afaka manao an'izany ny antony maro samihafa. Fa ianao androany ao anatina taom-baovao ianao, tsy andrasam-potsiny, tsy hoe olona efa andrasam-potsiny any amin'ny hopitaly ianao na olona ambavahoana ny fahafatesana ianao na olona miaina ao anatina fahantrana lalina ianao na olona hoe mba natratra ny taona ihany fa tena ory sy mahatry. Tsy izany no tena namisy ianao androany, fa nahatratra ny taona ianao. Olona mbola afaka mivavaka ianao, mbola afaka manoka tena ho an'Andriamanitra ianao, afaka mbola manolo tena ianao androany, afaka mbola mihaona amin'Andriamanitra ianao, afaka mbola manomana ny hoavinao ianao, manamboatra ny 2022 ianao miaraka amin'ny Jesosy. Ary izany ny zava-dehibe indrindra nanantsika amin'ity fotoana androany ity. Tsy avelantsika andany fotsiny izao fotoana izao, ataontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra tsika. Jehovah Andriamanitra, arak'izany feokira mandeha izany dia te hideranao zahay, satria zavatra tsapanay sy hitanay foana Andriamanitra dia tsara ianao, tsara teo amin'ny fiainanay ianao. Izahay rehetrarehetra tsy irairay avy, na dia ataoko hoe ao anatin'ny ankonana anankiray azy Andriamanitra mety misy olona 5, 4, 3, 2, fa ny tsirairay avy amin'ireo ankonana ireo dia samy manana avokoa ny fisaorana avy any anatin'ny fony any, satria samy manana Andriamanitra zavatra nataonao. Tsy mitovy avokoa ny zavatra nitahinao anay mianakavy kely, fa samy hafa daholo. Raha ny anjara asanay fotsiny Andriamanitra atao anatin'ny ankonana, ao ny mianatra, ao ny miasa, Jesosy eo, fa samy nanana izy ireo, samy nanana izay tsiray avy ny nitahinao anay Jehovah Andriamanitra. Raha hisaotranao androany dia tsy mitovy amin'ny fisaorana omeny raha vavy sy ny anadago nombeko anao, fa samy hafa avokoa arakaraka ny nitahinao anay Andriamanitra. Tsara aminay ianao Jesosy, tsara loatra aminay ianao. Raha nomboka nyity taona ity izahay, ho atomboka indray amin'ny fanatrehanao izao taona izao, ho atomboka indray Andriamanitra amin'ny asanao, amin'ny fivavahana sy ny fitadiavana anao izao asa izao taona izao Jehovah Andriamanitra. Ho atomboka Jesosy amin'ny fitadiavana anao, ny fikatsana anao ity taonanay ity, mba ho azonay antoka Jehovah Andriamanitra ny hoavinay andeha hamakivaky taona tsy ampitahotra na orooro izahay Jesosy satria mametraka an'izany eo am-pelantananao, mametraka ny hoavinay eo ambanin'ny fitarianao. Halleloja. Mideranao Andriamanitra, mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao Jesosy fa lehibe indrindra izany. Ary izany anaranao izany nentinay namakivaky ny 2021, tsy nisy afa-tsy ny anaranao Jesosy no teny ambavanay, ny anaranao no nitonononay. Raha ory izay dia niantso anao, no tahinao izay faly izay dia niakohaka teo anatrehanao, mbola ianao foana, mbola ianao foana nantsonay Jehovah Andriamanitra. Androany raha makivaky ny taona izay satria na tsy ary fanotahinao, mbola ianao ihany koa mitsaronay androany Jesosy. Halleluja. Ndaontsika anao an-tiritiry avana, ifampirarisotsika ao anatin'ny tirity, ao anatin'ny commentaire ianao afaka mirariso, afaka mifampirarisotsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Tsika ila indrany fahasoavana sy famindrampona araka amin'ny aminy afaka tsofina ranony raha vavinao sy ny anadanao, afaka tsofina rano ny tenanao ao anatin'izany izany androany. Ifampitsodranotsika ety ampiadoara, ifampiarahaba ao anatin'ny ifampitsodrandranitsika. Halleluja.
Fahasoavana sy famindrampo tsy fampitehipiainana no anaraka anao fa fahasoavana sy famindrampo atao fanelinana anatinao zany androany, atao fanelinana anatinao zany androany, fanelina tsy misy manao zany. Vitsy loatra ny olona miteny an'izany rehefa tonga ny fotoana ohatr'izao. Betsaka ny olona miteny rehefa tonga ny farany taona hoe za Andriamanitra manomboka amin'iny taona vaovao iny tsy sotro toaka intsony aho, tsy hanao mamolava intsony aho Andriamanitra, tsy hamono vady intsony aho Andriamanitra, tsy hangalatra intsony aho Andriamanitra, tsy hanao zavatra ratsy intsony aho. Faniriny zany afilifily ny olona tsy mahatanteraka an'izany. Raha ny olona rehetra miteny an'izany be ny havana ny nahatanteraka, tsy misy olona mpanota intsony eto amin'ity tany ity. Fa tena manana faniriana ihany ny olona ny iova fa tsy tanteran'izany.
satria izy mandeha amin'ny herin'ny tena ny driavana malala satria ny fanirian'ny sainy ihany fantany ihany fa tsy mety zany fantany ihany fa tokony hiova izy fa tsy vitan'ny heriny mieritreritra izy fa ny herin'ny tena no nafahany manao an'izany fa ianao androany raha toy ny eto ianao raha mba maniry ianao hoe za Andriamanitra hitoetra ny fanatrehanao amitiako ny onona eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra no iriko dia misy zavatra tsy tokony ho vitanao mihitsy fa ho vitanao misy zavatra tsy eritreretinao mihitsy ho tonga aminao fa ho tonga aminao betsaka ny zavatra tsy angatahnao fa ho tanteraka aminao raha mba irinao androany hoe Jesosy io ny fanatrehanao tiako alleluia mba afaka hiteny tahaka an'izany mpanao salamo izany ve ianao ry avana androany hitoetra ao aminao andro lavako mena Jesosy afaka mivavaka ianao androany dia teneny tsara amiko ianao Andriamanitra Sara aminao amin'izany raha tsy ny ainanay izany ndiavana malala amena tompo ny ainanay nandritry ny taona raiky amin'ny 2024 dia mba zarainay aminao fa tsara amintsika Andriamanitra ry avana tsara taminay Andriamanitra ary mba tianay ho tsara aminao koa Andriamanitra manomboka amin'ity taona 2024 ity mety tsy mbola ny ainanao zany fa irinainao mba hiainan'izany ihany koa alleluia raha mizara aminao amin'izany zay androany zay tsy mijery boky tsy tantaran'olona tsy fijoroana vavolombelon'olona ianinay tany amin'ny internet ry havana fa fiainan'izao fandarana izao no tantarainay aminao isanandro ary mbola teneninay aminao nay androany tsara aminay Andriamanitra tsy rehetra mahatsapy izy androany fa tsara taminy Andriamanitra dia eo kiteny eo mbavan'izy hoe tsara amiko ianao Andriamanitra tany izao ry avana nisy fahatsaran'Andriamanitra io fiainanao io noravan'Andriamanitra io fiainanao tsy navelan'Andriamanitra ho fiainana bongatany fotsiny zara fa mijoro fa nisy zavatra be dia be tao nataon'Andriamanitra natravahana ny fiainanao no décoren'Andriamanitra nge ny fiainanao rehefa mijery ny fiainanao Andriamanitra dia tahaka atsika
mandeha mivoaka ny trano mandeha miantsena dia mahita haingo trano mahafinaritra dia vidintsika dia apetrakantsika ao anatin'ny tokantranontsika satria tiantsika mahiravaka ny tranontsika. Izany nanaovan'Andriamanitra ny fiainanao. Rariny ianao androany raha hitendry-havana. Rariny ianao androany raha tsiarako izany. Tsarovy nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Tsarovy. Aza misy adinoana ny fitahiana rehetra. Aza misy adinoana ry hafana malala. Ny fitahiana rehetra. Afaka mandohalika mihitsy ianao androany ao anatin'izany feokila malefaka izany dia miteny hoe tsara amiko ianao Andriamanitra. Eo averitsika ihany tsara amiko.
ianao mandrakizay tsy ahitsika ny avana move tsy efa nezaka ny tatitsika e move ianao io tsy efa nezaka ny taty ry avana mitady mitovitovy amin'ny Jesosy daholo enge ny olona ry avana malala e mandeha makany amin'ny tantara-be ny olona satria mitady fanasitranana Jesosy enge mpanasitrany makany amin'ny dohany ny olona satria mitady fitahina fa Jesosy enge mitahy ry havana malala makany amin'ny devolony olona mitady fisandratana sy voninahitra fa Andriamanitra efa tita aminao fa ny voninahitra tsy omen'ny hafa Andriamanitra enge ry havana manatitra mitady mitovitovy amin'Andriamanitra ny olona ny amin'ny toerana hafa isan-karazany ny zavatra tadiavin'ny olona nefa tsy hoe tsy misy eo amin'Andriamanitra fa misy ary Andriamanitra tokana fa afaka manome ny zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra ozy ny tenin Jesosy hoe angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany misy ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra ary zavatra rehetra tsy hoe tsy ilaina fa zavatra tena ilain'ny olona rehetra ao amin'Andriamanitra avokoa ry havana amahavariana indray sarotra amin'ny olona ny manantona an'Andriamanitra indray sarotra amin'ny olona ny mitady an'Andriamanitra izay tokony tsy ho sarotra ry havana tokony tsy ho sarotra ry havana tongeto ianao androany fa maninaka ianao tongeto ry havana malala Andriamanitra nge tadiavinao eto e natsapy ianao fa notahin'Andriamanitra ianao move tsy efa azonao avokoa zay rehetra nangatanao na zay tsy nangatanao aza ry havana za teteny aminao androany raha nitady zavatra hafa ianao hatramin'izay dia mbola teteny aminao fa tsy mahita ohatra an'Andriamanitra ianao ny olona nge mahita e ny olona nge ry havana mety mahita e fa tsy mitovy ry havana mifanalavitra ry havana tena mifanalavitra tena mifanalavitra tsika androany raha zany io zany hoe misy lahatra Jesosy fa tsy sotranao Ataoko adina fa io filazantsara fa maty ianao no ny fahotako tompo tsisy afankoatranao maty ianao no ny fahotako tompo tsisy afankoatranao tsisy
Jesosy zany iry zany raha lavitra anao zay dia irery efa irery daholo zay rehetrarehetrareto hasoa ihany fa nampanakekezanao anay nampanakekezanao anao zay Jesosy nitarihan'ny fanahinao zay dia tonga eto anatrehanao tonga eto anoloanao androany mba manatrika anao mba voakasika nge ny fonay Andriamanitra mitady anao ary tena mahita anao tena mahatsapa ny fanatrehanao tsy navelanao irery zay tsy navelanao anjenjeny tsy navelanao raha tsy tonga eo aminao misaotra anao zay Andriamanitra misaotra betsaka Jesosy tsy voavidinay vola tsy voavidinay arena mifanatrehanao eo amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra mova Jesosy tsy zava-mahagaga avokoa nataonao anay reky mova Jesosy tsy fanovana mahagaga avokoa nataonao anay reto Andriamanitra halleluja tsy nisy zavatra kely nataony tananao fa lehibe avokoa ary mahatonga anay androany Andriamanitra mbola hiteranao mahatonga anay androany Andriamanitra mbola hananatra anao halleluja Patsika androany hiterana Andriamanitra izaniza tonga eto izy ka mety kelikely eny izaniza tonga eto izy mety malemilemy androany Andriamanitra anao zava-mahagaga patsika ika androany mahery any Jesosy mahery ako ny mahantra omeny arena manakareninao ao amin'ny Jesosy ry hafanavana hanananao avokoa ny arena rehetra ny fiadana ny fahasoavana halleluja ny fitahina natoraka eo an-sandriny dia raiky mandrakizay ny raiky ny famonjeny tsika rehetra androany alahira Hosana Hosana
Zany loharano mamelombelona zany reto vahoakanao reto Jesosy eo zava-mahagaga Jesosy zava-mahagaga raha mbola nisy ny aina amin'izany teto mety mijery ihany ny fijoroana vavolombelon'ny olona dia miteny hoe zany Jesosy tsy mbola ny aina amin'izany matetika amin'ny telefona ny olona hoe zay efa nivavaka foana fa tsy mbola nisy zavatra tena hita no mivaingana teo amin'ny fiainana androany Andriamanitra zay rehetra tonga manaraka zao fotoam-bavaka zao Jesosy hangatahako mihitsy androany ho tahaka an'izany izany hoe omena ilay loharano velona mipoiboky loharano avy any an-danitra loharano omena maimaimpona ho an'izay rehetra mangetaheta Jehovandriamanitra loharano mamelona ny fiainanay izay rehetrarehetra dia tahaka ny hazo amboleny amolon-drano velona Jehovandriamanitra hamoa amin'ny fotoana ny raviny tsy mba halazo alleloia hanomboka hiaina hanomboka hitroka an'izany fahatsarana zany hiditra anatin'ny ny faka sy ny tao ny raviny ary hitondratra any amin'ny voa Andriamanitra amin'ity taona 2022 ty nizaniza mbola tsy namoteto miainao zao fandaharana zao fa mbola tsy nahitana voa mety raviny fotsiny tahaka ny aviaviny Betany nandraviny nandisy fanantenana nitondra fatiantoka mety tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy azy androany Jesosy tondray amin'ny rano velona hanomboka hitroka hanomboka ho tonga maitso mavana ary hanomboka hamoa amin'izay misaoran'Andriamanitra ianao ry havana raha mbola tamin'iny taona iny ianao hitanao mihitsy hoe mbola tsy namofo mendrika ny fibebahana ianao nefa ianao mbola velona androany misaoran'Andriamanitra ianao zaravana misaotra an'Andriamanitra tsy nokapaina tao anatin'ny fahotana tsy mbola nokapaina teto amin'ny tany fa ny alana nenina aoko fantatrao fa hoy ny tenin'ny Jaona mpanao batisa manao hoe indro efa eo amin'ny hazo ny famaky zay hazo rehetra tsy mamofo tsara dia kapaina ka tsy peny anaty afo fa Jesosy sy androany mbola miteny manao hoe aleo aloha ialako nenina izy fa misy olona eto mety voaingana dia voaingana nanomboka nafantatra an'izany Jesosy voaingana dia voaingana nanomboka mba nanolo-tena ho an'Andriamanitra za ty teny aminao tsy mbola navelan'i Jesosy nokapaina ianao satria mbola nialana nenina ianao tonga ty ny taona vaovao ry havana aiza ho aiza ny fanoloran-tenanao aiza ho aiza ny fanirianao amoa vomendrika ny fibebahana indray halleloia ndao tsika androany ry havana malala iratira mahafinaritra ty tsika rehetra dia samy tsy mendrika no zanak'Andriamanitra avokoa asoa ihany Andriamanitra fa mandray ny tsy mendrika ry havana fa mianolo tena ho an'i Jesosy tsika amin'ity taona vaovao ity tsika androany tena tsy mendrika no zanakao za androany manakitra anao Cause I need
an'an'i Jesosy. Torotentsika tamin'ny alina ry havana teny manao hoe miezaka manatratra ny marika eo alohantsika ary tao anatin'izay fotoana izay nitsangana ty fandarana ity tao anatin'ny efa taona zao tsika efa taona pilina mihitsy androany no niforona zany atao hoe andrangoka izao zany ary anisan'ny makasika ny fonay vady mihitsy hoe Jesosy tena ianao no nitahiry tao anatin'izay efa taona zay betsaka ny lalàna lalovana na dia hitanareo teto foana ny endrika tao anatin'izay efa taona zay mahitana eto foana nareo ary sy mbola nisy angamba tao anatin'izay hatramin'ny sy ny fandarana vavaka fiambenana live teto dia mbola tsy nisy mihitsy nandritra ny ray volana izay tsy hitanareo teto fa nibetsaka indrindra herinandro 10 andro angamba nibetsaka indrindra rehefa vacances d'été zay no tsy hitanareo teto tao anatin'izay efa taona zay hazavatra mahafinaritra ry havana dia le zahana foana ny nametraka marika teo aloha ninina zavatra ny lalovana na nafiotra ny rivotra na tonga ny orana na tonga ny andro migaingaina ry havana na atsika mamirifiry dia niezaka foana nanatratra ry havana malala ary na dia kely azy zao fandarana izao dia nahita izahay fa nandroso ny fandarana. Alleluia, nandroso tsy ny aniena ny mpiaino radio fa ny anotombo, tsy ny ena ny mpanaraka fandarana fa ny tombo, ary tsy ny ena ny olona tao anatin'ny groupe izay maresy fa miakatra be dia be ny fandarana ny sokatra tao anatin'ny taona 2024 iny na teto amin'ny andramoka izao manokana dia nahazo mpiara-miasa maro izahay efa ho 30 mahena izy ireo miara-miasa amin'izao fandarana izao ary miara-mampandroso miara-miazakazaka samy manao ezaka indraindray tsy vitany manentana ny ankizy rehetrarehetra hoe tsy ho arakay avokoa ny anentana foana hoe anaovana an'izao ataovy izao fa samy mangeta enta samy te androso dia samy manana ny marikatra tsara ary nafinaritra betsaka ny fandarana ny sokatra tamin'iny taona iny tsy azo adinoina ary tsy azo tsinotsiniavina nisy fanomezam-pahasoavana maro noraisina tao anatin'iny taona iny ry havana malala zany ny marika manambara fa mbola te hampiasa antsika Andriamanitra ary ao anatiny izao efa fiafaran'ny tantara izao dia mbola ezaka foantsika anatratra ny marika eo aloha araka ny torotentsika hala fa efa nanaontsika tamin'iny taona iny efa nisy ny andramoka izao nandritry ny efa taona izao no nitsanganana izao fandarana izao fa ezahantsika tsy ho tsarovany reny ezahantsika ho avaliny reny fa isy dingana vaovao indray ao ataontsika ary araka ny teninay foana hoe mandra-piavinao Jesosy dia tsy tsaratra fandarana izao mandra-pahatonga ny fotoana izay hoe tsy hafahanay intsony mihitsy no ny antony maro dia tsy farany izao fandarana izao dia hafana ny mpiazakazaka dia mity miazakazaka foana mandra-pahazahoana ny loka tsy mitsahatra miazakazaka mandra-pahatonga eny amin'ny arive zany natao hoe mpiazakazaka ary zany ny olona atao hoe matianina amin'ny fiazakazahana fa raha miazakazaka fotsiny ny olona tsy manana tanjona tsy tonga eny amin'ny tanjona tokony hatongavana dia tsy mpiazakazaka izy tsy matianina izy fa isika tao ny andramoka izy ao ry havana malala dia hiezaka ho tafiditra ao anatin'izany hoe matianina amin'ny fiazakazahana raha-panaza antsika ary ny antsika ny fanompona an'Andriamanitra tsy miankina amin'ny toe-java-misy tsy miankina amin'ny zavatra iainana androany manompona an'Andriamanitra androany fa miezaka tsika tsy miova ny ritmantsika ny havana tsy miova fa mandeha entsika. Alleluia,
betsaka ny olona mety miakatra tao anatin'ny train fa nidina teny an-dalana teny teny amin'ny are maro samihafa teny fa isika dia ny mandroso ihany ary tsy mijanona raha tsy tonga tanteraka any amin'ny ary ivetsika ry havana matetika misy ny alin-drano mitety onja ny fiainantsika fa nandresika androany iteny hoe Jesosy aho neretiko mitety onja ny fiainanay fa mbola matoky foana nefitsika fa tsy maintsy ho tafita ny sambo kely aleloia ary mitody hatrany farany isika rehetrarehetra aleloia totsika mihitsy zany resana ilava mikasika ka no fahiny kely ataontsika andrany mitety onja mahery finosika ty Jesosy mamakivaky alon-drano sikiti mamakivaky alon-drano alon-drano mari aevaeva ny onja sanitrena atopatopa ny mafy mba hivenga etsy avela ny akory maialina zany ny fomba devolo anaka zay oafanisana zay efa tanjaina fika magosfana makarany fony devolo ny mitazana salematsika maialana ravana idisalema bitia maialana kanefa tratraiko anato erakany tsy maintsy tafita ny sambo tafita ny sambo indregatro tombo mahery andenaikana kapitene itilaka keliko zay mamatopatotrazy tomboina evata fipandesy fandesy manakana aleluia ndrendre mitety onjy isanandro akeny avana manale itinosykely tsikitsy setra rivotra mahery malemba nandiatsika mihitsy ndairay savaravoarako zany mianotano asika sy mapany naopamiotra madoso kasikana ehitokoana mikely autara akarany fony tazana ny salema maialana kanefa tratray anaperatany mesy tafitany sambo tongo mahery eo ambony atenakana kapitene nambony itilaka keliko zay mamatopatotrazy tomboana evatazy mandesy manakana imitazana itisalema piti maialana kanefa tratraiko anaperatana eratany tsy maintsy tafita ny sambo indreanyuany tombo mahery ao ambony atenakana kapitene nambony itilaka keliko zay mamatopatotrazy tomboana evatany mandesy manakana
amen na jesosy atopatopany onja mahery ny fiainatsika ndraindray ny firenentsika moa dia efa iraha malala fa dia tena hoe atopatopany onja mahery ary izay manokana dia mirary soa ny firenena malagasy mivavaka foana ho an'ny malagasy ao anatin'izao hoe mandray taona vaovao nefa dia miady mafy amin'ny aretina valana aretina sy ny accident sy ny loza isan-karazany sy ny fahantrana lalina dia mivavaka foana ho an'ny malagasy isika mbola manana fanantenana foana satria ny ten'Andriamanitra dia milaza fa na mbola misy koa ny fanany dia tsy foana ny fanantenana ry hafany ary dia zany mihitsy no zany mihitsy zany mihitsy no ahafahantsika androany mbola mahafampirary soa amin'ny malagasy rehetra naizanaiza misy atsika ka malagasy isika dia faly zay mirary soa anao tahirany ianao na dia efa tenitsika foana azo anatin'ny iram-pirenena hoe hiadana sy finaritra sambatra tokoa izahay dia mbola tsy tanteraka aloha zany hatreto fa tsika kosa nefa matoky ary mananteny mbola mino fa raha ho avy ny fifoazam-panahy raha hitotika amin'Andriamanitra ny malagasy alleloia dia tsy nofinofo zany ary zavatra mbola azo inono zany mbola azo ataony mino fa mbola ho finaritra ry havana tianao Jesosy tianao Jesosy mialohan'ny idirantsika amin'ny fiderana dia andao ataontsika ty raha mahafinaritra ty androany tsy hainy tsy hanao antiry ty satria ifampirarisotsika ary tenitsika androany hoe ny fiadanan'Andriamanitra ny hitoetra aminao sy ankohonanao tsy ao anatin'izao andro mbola mahafalifaly zao ihany dia manao fety ny olona dia manao fety fa tena aritra ao anao ane zany fiadanan'Andriamanitra zany dia ataontsika izany raha mahafinaritra zany androany fampirarisotsika ao anatin'izany zany alleluia When
Iturusan jalan nalannya Wenau Manao saya tahu Manawang izay atau Manawang izay atau Manawang izay atau Haleluya. Momba antsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra aharitra ao anatintsika ary mampibele tononkira hoe ilay lalana sy fahamarinana ne hitombo isan'andro ao anaty. Haleluya. Tsy tanteraka amintsika ny sodrano ary tsy tanteraka amintsika ny teny fikasan'Andriamanitra raha tsy mitombo ao anatintsika ny fahamarinana, raha tsy mitombo ao anatintsika ny havana ny fahalalàn'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Izany tena ilarinay amintsika rehetrarehetra androany hoe ao anatin'ity 2022 ty raha misy zavatra tena irinao indrindra dia izany. Haleluya. aoka hitombo ao anatinao Jesosy. Rehefa mitombo ao anatinao ny tenin'Andriamanitra dia mitombo ao anatinao Jesosy ny dikan'izay. Jesosy akory tsy hoe olona hiditra ao anatinao dia mengeza dia mematavy dia izay aloha natao hoe mitombo ao anatinao Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra no mila mitombo. Azany mahatonga anay eto mizara tenin'Andriamanitra foana mba hahafahanao mitombo amin'izany dia hiangeza ao anatinao Jesosy. Ary rehefa melehibe ao anatinao Jesosy dia mitombo aminao koa ny fahasoavana. Haleluya. Hiditra ao anatin'ny fiderana atsika, fiderana vitsivitsy ato atsika androany alohan'ny hanotsika toriteny dia hiaraka hidera aminareo indray zay ato anaty groupe izay malesy hiaranao fiderantsika androany ho voninahitra Andriamanitra irery ihany ane dia hiara hifaritsika. Rehefa avy eo tsika afaka mandray anjara foana ihany nareo mpijery afaka mandray anjara ndao ary lasarytsika hiderana.
miaraka manazy ny jesosy baveta zao disoka Tsika rehefa aveo ao anaty commentaire dia angataka hira fa anao hira anankiray aloha tsika hiderantsika an'Andriamanitra e halleloia eo ihany tsika miaraka hiderantsika amin'ny groupe izay maresy androany lasaritsika ao anaty ity dia afaka manao mangataka hira nareo
valera. Manao sary daholo ka. Dia Eso dia efa misy mahay ozy izy irany Rizalosondray be kika marina taranaka voafidy ohatrany mbola tsy hainay aloha fa azontsika tana ohatra ka ira mihetsiketsika ka misy ao anaty YouTube RBtina raha misy ao anaty YouTube dia azontsika atao ndry ai Jesosy ony fa tsy mihetsika fa tatsika alohan'ny toroteny any tatsika alohan'ny toroteny ai Jesosy fa alefatsika aloha ny raha mihetsiketsika any aloha zao RBtina raha so jerena le hira hoe misy ao anaty YouTube ve le izy amin'ireo zany le hira mihetsiketsika RBtina kikany marina ve sa taranaka voafidy ve sa iza le mihetsiketsika dia mba omeo anina kely zay le taranaka voafidy ale taranaka voafidy na lefatsika ony taranaka voafidy na lefatsika iderahantsika an'Andriamanitra nangatany RBtina ikany marina ikany marina ndray arany eny ary hiakany hikany marina raha misy ato tsy misy ato anaty YouTube tsy mbola misy an'le ikany marina ato anaty YouTube elana tsiny fa le taranaka voafidy zao no misy dia aleo le taranaka voafidy aleo le ataontsika any satria zay zao no misy ato dia rehefa vity zay dia irany zanany ambony valera ony le ikany marina mbola tsy ato anaty YouTube elana tsiny livraison ony lasa hira telo zany zao ny ato ny anankiray izy moa ai Jesosy zanary ambony valera alohan'ny toroteny dia ny anankiray zany taranaka voafidy any Rizalosondray be sy livraison ndray zany any nalefa MP audio le sa ny olana kely ny telefona misy andrasy loha jerentsika ny averena lefasina zao ngena mba averena lefanao zao any azafady dia alefatsika eo sy marelaela iny alefatsika aloha livraison mandra-piandry an'izay alefatsika aloha livraison alefatsika aloha livraison alefaso raha vavy RBtina alefaso le izy dia alefatsika any averena alefa azafady lasaritsika aizy mami amin'izay livraison zay ary mami
Ni panzona Andrea say get chunga down in the lakane. Ni sakaiza Andrea mawe na makita funi solution. Ni chunga Andrea now bank fui be. Na dali preso. Na dali preso. Mamma mia. Nakata simitina lewa nyanzele. Nakata simitina lewa nyanzele. Nakata simitina lewa nyanzele. Na oliveso. Na oliveso. Nanzai kumali now. Nibu wala mshamizao. Nibu wale mule. Nizana kule. Amtike de manje. Nibu wale mapeta. Nibu wala. Mana oliveso. Isa tawana bila livres en tout cas. Angelaio. Ah. Vite vite che mi sei su a me con l'altana. Pau casa la vita iena. Avan Vatina. Ewa. Regna Zeli. Setli se tu kasang sabata nulla. Nakata simitina lewa nyanzele. Nakata simitina lewa nyanzele. Nakata simitina lewa nyanzele. Nana libreza. Yeah, but it's libre. Nana libreza. Adesso mi sei. Livre a nuova farantona di Rizzi. Vai tonight, passando vai depois continuar. Ele caraca. Tu é meu fogo é Halleluja. Mahafinaritra be le hira. Lasa jerentsika le hira nalefa ny Albertina ato. Mahafinaritra be koa mahita anareo mandiha. Alleluia. Lasa tsika. Tsika groupe zay maresy
tsy miaritsika anaty fiderana eo ary vonanantony kanovavaka ho alezanane vonisandratao any amoragny tanany erikaraky miaraka amle zarazarany anjao ny fananane zay asany tanany de adidy ananany ralandany fotoana mibavaka tsisy mamaly zaly mijaly mijaly fanekaiky filamy fimarinaalaly za nahazo mifaly falifaly sady mampiavake tsy mivadika trano farany nosoratany amin'ny tanany mianarany zanany manambona vavaka sy tonany angananary izy nanary izy nanary altara sy fondray tsy mba misarake eo mivalimavaka mirarake de mifanarakarake Yeah.
vavely be tentsika nitondra zanira mahafinaritra dia mahafinaritra sotra ranabavy tsara be nira mahafinaritra manentana ianao koa ny sady tian'Andriamanitra ny soariny ny soadinony a maretatra amin'ny farany hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao a misaotra antsika rehetra nandray anjara tanatin'ny fiderana nareo rehetrarehetra izay tany tokantrano tany a misaotra nareo tamin'ny fiderana tamin'ny fiarahana taminay teto a rehetrarehetra dia ataontsika ho voninahitry'Andriamanitra ankehitriny dia manasa antsika tsirairay avy a hieny tenin'Andriamanitra fa hiditra anatin'ny torotentsika amin'izao fotoana izao ary dia manentana anao hoe amboarany toerana maharetatra amin'ny farany a manana faharetana fa manalafatra omenantsika Andriamanitra amin'ity androany ity hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a ho amin'ny tenin'Andriamanitra Jesosy eo misaotra anao zay satria ndretindray zay tafavory eto amin'ity androany ity tafavory amin'ny voninahitra anao sady hiaino ny feonao Andriamanitra fa amin'izao taona voalohany amin'ny andro voalohany ty taona ty tokoa Andriamanitra dia mila anao ndray zay amin'ny taridalana amin'ny torolalana haname fahazavana vaovao indray entinay amakivaky an'ity taona vaovao ity Jehovahandriamanitra ka dia tario lalana tompo mitenena fa raha tsy ianao no mitenety dia zava-poana izao fotoana izao didiko ny fanatrena raha tsy anananjara anatin'ny tokantrano tsirairay avy tsisy fanelingerena azony devoly atao ary zany teny zany dia tsy maintsy amo any anatin'ny olona tsirairay avy mitenena Jesosy fa vonikeno anao zay a voninahitra ho anao dia raha laza saotra halleloia amen ataontsika le irany nisy nangataka teo a Jesosy a mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra halleloia afaka andiko satria niarina mirehare aho raha nahita amin'ny fiadanany ratsy fanahy iza no hainy an-danitra ary tsy misy ety ambony tany riko tahaka anao fa na dia levina aza nofoky sy ny foko
dia mbola vatanako mifoky sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary indro very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao Tompotsika tsirairay avy misaotra ny amin'izany nangataka an'izany izy zany izy moa nangataka izy iny Sanary ambony valera. mila fa nila tsara Sanary ambony valera niaraka tamintsika tao izy moa zany ny tena anaranao mba tiana fantatra izy ny tena anaranao mba ifampiantsoantsika eto amin'ny ny anaranao sa io mihitsy letsonanao valera sa ambony sa Zanary de tahiny Jesosy mahafinaritra moa tsika mifankalala eto rehefa efa ohatry zao ary mahafinaritra mihitsy malala hoe avaiza avy ary moa nareo reto aiza avy ny toerana misy anareo mahafinaritra rehefa misy fotoana mandeha any amin'ny tanàna de misy fotoana zay voaka zay tamin'ny fakomaly de zay mantsany mampino hoe eto zaro na elona mipetraka satria na elona ohatry ny any Montreux mipetraka hitareo rehefa mandeha ohatr'izany de voatsiny hoe way atory Marina hono ny anarany alleloia de mifara mampatatra anao raha nabavy Marina de maharetatra amin'ny farany efa elaelany nahitana anao teto zay efa tsy efa ray volana zay nahitana anao teto sa maherin'izay de mahafinaritra fa mahafantatra anao zay de tahiny Jesosy de ohatra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika mahafinaritra angeravana fa ohatrany hoe tsy de adinodino resaka anazy fa efa taon'androany 1er janvier 2018 no tena roa volana ho izy ny teto alleloia mahafinaritra zany de aiza moa misy anao tsy diso anao any Canada tsy diso de tahiny tompo ary efa taona androany no nandefasanay publication hoe ity ny anaran'ny fandarana izay ho ataotsika andramoka izao misy faraparan'ny taona 2017 zay niona tamina rahalahy zay tompona onjam-peo eto andafy eto de ndresaka tamin'ny manahoana raha mba hitory teny ao aminareo zay mety ozy izy fifalinay mivady tam'izany sokatra ny asan'Andriamanitra zay talohan'ny zao zay talohan'ny 2018 janvier de nataonay mbola tsy nisy zavatra nafantaranareo anay ohatry zao mantsy zareo mba mitapeo aminatiny any ozy akiradio de fa mba to de hitanareo zay andramoka izao fa tam'izany mitoritory manao vidéo kely tsy indraindray eny amin'ny Facebook eny de mandeha manao asan'Andriamanitra ny anivonivon'ny fiangonana isan-karazany eny tamin'ny fifaliana sy tamin'ny hafanam-pofoana no nanaovana an'izany de nanomboka janvier 2018 hozy Jesosy mandana am'izay ataovy alleloia de niainga misaotra anareo fa efa taontsika androany efa taontsika no mifampitory fitiavana satria filazantsara ny tenin'Andriamanitra de fitiavana alleloia de nizara fitiavana taminareo teto zay tao anatin' zay fotoana zay ary misaotra anareo fa teo foanareo
ary tsy rery koa zay nanao an'izany zavatra zany fa eo nareo a mifanohana aminay a na ny fahitana anareo fotsiny ary de efa manohana anay de mampahery anay mahita anareo tongeto ka de tahiny tompo isika tsirairay avy a de maherezatra trany a ary mahareta hatramin'ny farany de anao amaky tenin'Andriamanitra tsika am'izao fotoana zao sady miarabantsika moa zay mbola tsy niaraka tamin'ny teto tamin'ny alina de miarabantsika rehetra hatrany taona vaovao androany ty toriteny ty de ifarana amina tsodrano ary rehefa ifarana ty toriteny ty ka ivavaky tsika de itsodrano anareo tenako a amin'ny anaran'i Jesosy a de eto makeo akaikinareo ny ankonanareo de mba hosarona antsika an'izany tsodrano zany a io ankonanao io ny mombanao io ny tokatranonao io a horakofantsika ny tsodrano am'ty androany ity taka ny hoe namangy anareo tany tokatrano tany any zay a fa eto ny fifandraisantsika eto moa ny efa nomeny Jesosy atsika de eto ny ifampitsodrano ka de maharetatra ny farany fa ny afarantsika ny amarantsika nyty toriteny ty de vavaka tsodrano a ho atsika rehetrarehetra izany andao tsika maky ten'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko fahenina Genesis toko fahenina no vakitsika am'izao fotoana zao alleluia Genesis a toko fahenina lavalava ka hatrany amin'ny fahafito ka hatrany amin'ny fahavalo hatrany amin'ny fahasivy Genesis toko anaky telo zany enina fito valo sivy toko efatra no jerentsika amin'ity androany ity ny soramandry a de hoe Noa sy ny safodrano zay ny titre androany alleluia zay ny titre androany Noa sy ny safodrano hoe Noa ve de tao anaty safodrano tsia androany Andriamanitra iresaka zavatra anankiroa iresaka zavatra anankiroa Andriamanitra androany de ny momba ny lehilahy anankiray a atao hoe Noa sy ny zavanitranga tamin'izany fotoana ny ainany izany halleloia ohatrany hoe hiteny zany hoe loray tombontso sy ny Covid ohatra zany na Angela io sy ny crise ohatra na ranabavy Marie-Jo sy ny alafo ny fiainana satria le zavatra iainana am'izao zany a de tamin'izany fotoana zany sady ny resaka an'Andriamanitra sady ny resaka ny Noa Andriamanitra tao anatin'ny fotoanany safodrano de hoy le soramandro hoe Noa sy ny safodrano safotry ny rano ve a i Noa raha notononona niaraka tamin'ny safodrano nanaona ny faran'izany olona niara notononona tamin'ny loza zany ny anarany Noa sy ny safodrano hoy ten'Andriamanitra hoe ambiny voalohany ary raha vao maro ny olona tambonin'ny tany de niteraka zazavavy maro de hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tare ny zanakavavin'ny olona ka de nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra araka zay tiany izy any amin'ny andininy fahenina no vakitsika manao hoe andiny fadimy ary hitan'i Jehovah be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra tao aminy fony de ratsy any mandritra ny andro fa tonga teo amin'ny andininy fahenina ary Jehovah nanenina no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony ary hoy Jehovah aringako tsisy ambonin'ny tany ny olona zay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ka hatramin'ny biby mandady sy mikisaka mbany ny voromanidina fa manenina no nanaovako azy nanao olona Andriamanitra ary nisy tena hoe niangalian'Andriamanitra ny nanao ny olona niangalian'Andriamanitra nanao atsika ary tena nananan'Andriamanitra tanjony inamoronany atsika nisy tena zavatra atao an-tsain'Andriamanitra rehefa namorona ny olona izy
manao robot ny olona amin'izao fotoana izao ary rehefa manao zavatra ny olona anankiray indry zareo manam-pahaizana dia misy zavatra aloha tsy tonga dia avoaka tsy hoe manao fiara anankiray kory dia tonga dia avoaka iny fa manao an'ilay atao hoe prototype aloha manao an'le sary aloha avoaka ho tena izy dia atao eo amin'izay zavatra tiana atao rehetra ny fanandramana rehetrarehetra dia ho tahatahaky izao ny endriny ho tahatahaky izao ny fampiasana azy tsara fantatsika fa efa ela be ny olona nanao robot fa tsy mbola avoaka ireny robot ireny satria manino misy zavatra tsy mety ao dia ajanona le fanamboarana an'ilay robot potehana le robot satria mbola misy zavatra tsy mety ao anatin'ny fanaovany zavatra tiana ho ataony nanenina ny olona dia nravaniny ny robot satria raha tokony andeha akary dia raha misy commande tsy mety dia lasa makary dia ry manam-pahaizana mba nanao robot koa fa nanenina izy tamin'ny nanaovany robot dia nyravainy fa hanao robot hafa izy teto Andriamanitra inona moa ny ilan'Andriamanitra ny olona ny andeha araka ny sitrapony ny anao zay tiany ny anao zay mahafinaritra azy inona moa mahafinaritra an'Andriamanitra isika midera azy isika anambarany fahatsarany fa ny olana tsy nanahaka an'Andriamanitra ny olona Andriamanitra dia isan'andro isan'andro dia tia manao ny tsara fa rehefa ny midiny fadimy ny olona indray dia vao mifopa aliny andro dia tia hanao ratsy ary dia natonga an'Andriamanitra hoe nanenina raha nanao ny olona ny zavatra mahafinaritra nefa dia izao misy olona anankiray raha vana teto amboniny tany tsy nanenena an'Andriamanitra ny nanao azy tsy nanenena an'Andriamanitra ny nanao azy ary olona tsy nanenenana io dia mifanohatra amin'ny zavatra hitan'ny olona ny hitany ny olona nanomboka nahita Andriamanitra tezitra fa nisy lehilahy anankiray kosa andininy fahavalo na nisy lehilahy anankiray hoe fanao ahy kosa dia nahita fity teo mason'Andriamanitra izany Andriamanitra zany mijery ny olona dia manenina fa rehefa mijery aminao dia tsy manenina mijery ny olona Andriamanitra dia miteny tahak'izay tsy nanao an'ireto fa mijery anao andray miteny hoe soa ihany fa nanao an'izy ty alleloia engane ry havana mba mitodika mijery anao Andriamanitra dia teny hoe ndry soa ihany fa natsoko anompo ahy izy ty soa ihany fa tonga miaraka amiko eto izy ty isan'andro isan'andro mikatsaha ianao an'izay mba tsy hatonga an'Andriamanitra hanenina ny amin'ny nanaovany anao ry havana malala fa be dia be ny olona amin'izao fotoana izao nanenena an'Andriamanitra nanaovany azy nanenena an'Andriamanitra natonga azy teto ambonin'ny tany nanenena an'Andriamanitra ny fahavelomany androany engane mba za dia ianao tsika rehetrarehetra reto mijery antsika Andriamanitra dia so ihany fa mivelomiko izy androany so ihany fa mivelomiko mampionina androany fa nisy olona 7 teto 5 niara-tafiditra anatin'ny fideranana nanaritra an'Andriamanitra iteny Andriamanitra hoe so ihany ianao ry mamamvalitiana fa mivelomiko androany fa afaka nisandratra teo amin'ny tokantrano misy anao ny anarana halleloia fa naninona inao any tsy mba nanenena an'Andriamanitra ry havana inao andininy fasivy ary zao ny tantaranao no ady lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy eny niara nandeha tamin'Andriamanitra no halleloia ry havana aity zavatra sarotra tsy zavatra sarotra ry havako malalako tsy dia sarotra loatra ny mahatonga an'Andriamanitra tsy manenina amin'ny fiainantsika tsy dia zavatra lalina be loatra ny mba hahatongavana zany hoe Andriamanitra tsy nanenina taminao fa mijery anao dia falifaly mijery anao dia miramirana dia zavatra izay nataonao zany hoe zavatra azo atao zavatra azo atao ny mampanenina an'Andriamanitra azo atao
finy mahita fiteon'andriamanitra koa azo atao. Ny teny hoe mora zavatra mora fa eny e tena marina le tery am'le ambony ny olona le manota le natonga an'andriamanitra manenina io mora be manao an'io. Ny manota zany ry havana mora be zany mora fa ny tsy manota sarotra fa nefa azo atao, azonao atao tsara mihitsy zany no mahita fiteona tian'andriamanitra. Ary ny olona mahita fiteon'andriamanitra zany dia ho jeretsika hatrany amin'ny Genesis 5 nanahoana ny tantaran'izany lehilahy mahita fiteona tian'andriamanitra raha niarany tononona tamin'ny loza izy taria amin'ny soramandro hoe Noa sy ny safodrano. Dia tahaka mahita rehefa mahita an'io tsika mahita an'io hitanao io le soramandro hoe Noa sy ny safodrano dia tsy mahita Noa anaty safodrano reraky ny milomano zany sady zany ny fahitanao azy. Rehefa maky an'io dia zany zavatra hitaka Noa sy ny safodrano dia ohatra mahita Noa tena reraka tena miady mafy satria Noa sy ny safodrano ny titran'ilay film, titran'ilay horonan-tsary Noa sy ny safodrano. Tsy reraky ny safodrano io lehilahy io fa niarany tononona tamin'ny safodrano ny anarany. Ary ho hita tahaky ny ahoana amin'ny hafaran'ny tantara hoe manahoana ny lehilahy anankiray miaina ao anatin'ny vanim-potoana ny safodrano. Tokony ho fatin'ny safodrano ve? Lakile voalohany dia efa hitahita ihany ny hafaran'ity lehilahy ty satria olo ten'Andriamanitra hoe Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona ny arabelona taminy. Eny niarana dia tamin'Andriamanitra Noa. Ianao hoe nahita Andriamanitra matin'ny safodrano? Tsia, mijoro eny ambony safodrano aza ny ataon'ny Andriamanitra. Ka raha miara-mandeha aminy ianao joro eny ambony safodrano koa ianao. Lehilahy marina, mila marina ianao. Mila mandeha amin'ny fahamarinana ianao. Mila manao izay mety eo anatrehan'Andriamanitra ianao ary zao tapoany hevitrao. Tapoany hevitrao. Fa ity taona 2024 ity ry havako dia tokony aleloia ho fotoana tena iarahanao mandeha amin'Andriamanitra. Iarahanao mandeha amin'Andriamanitra. Iny taona 2024 iny rehefa manao jery toto tsika teto amin'izao tontolo izao ty dia hita hoe mafy ny fiainana. Misy zavatra mafy lavitrea. Ary manomboka hitanao mereraka ny olona, hitanao mekivo ny olona eny anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny hitanao hoe tsy manana ho avy ny olona ry havana eny amin'izao tontolo izao. Ohatra ny mereraka ny olona, ohatra ny mekivy, medisy fanantenana ny olona. Alleluia. Misy zavatra hitrangy eto. Miara mitotona amin'ny fanenenan'Andriamanitra ny fahitany no afy ty tamin'Andriamanitra. Zany hoe afaka tesitra amin'ny olona Andriamanitra ary olona tsy anankiray tsiroa fa ny olona naneran-tany fa i Noa rery nahita fity tamin'Andriamanitra. Tsy hoe tezitra amin'ny olona rehetra Andriamanitra ka ho tezitra aminao fa mbola azonao atao araka le voateny ao anatin'ny toriteny amin'ny jingelitsika iny, tena mbola azonao atao na tezitra amin'ny olona rehetra azy Andriamanitra ianao mbola hita fiteona tren'Andriamanitra. Aza miteny hoe ny olona rehetra zao fa efa tezitra Andriamanitra, tena tezitra Andriamanitra amin'ny fahotan'ny olona fa tsy voatery ho tezitra aminao izy raha mbola hainao ny maka ny fon'Andriamanitra. Lehilahy iray tao anatin'ny olona rehetra teo amin'izao tontolo izao no nahita fity tamin'Andriamanitra. Noa. Tsy mbola Noa sy ny ankonany fa i Noa. Halleluia. Zany hoe azonao atao zany ry havana malala ny mahita fity eo anatrehan'Andriamanitra manoloana ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olona rehetrarehetra. Azonao atao zany. Ary teto moa dia
zany ateo miara-mandeha tamin'Andriamanitra zany rehefa tsy hoe miara-mandeha ohatra zao fotsiny hoe miara-mandeha de miaraka fa ny miara-mandeha amin'Andriamanitra de zao Andriamanitra eo aloha de anao miara-mandeha aminazy manaraka atao riny zay alehan'Andriamanitra ry alehanao ndao hivily akavana anao izy Andriamanitra de lasa mivily zany ny miara-mandeha tsy miara-mandeha ny olona raha samy mandeha am'izay alehany zany rano teteny aminao miara-mandeha amin'Andriamanitra zany de manao zay tian'Andriamanitra manaraka zay asen'Andriamanitra ale sy zay asen'Andriamanitra atao any 2020 de ny teny Andriamanitra satria fantatr'Andriamanitra fa misy olona miara-mandeha aminazy ao de ny soka-bava Andriamanitra nanome baiko nanao hoe 2020 de hoe Andriamanitra taminoa ny farany nofo rehetra efa mbe atao ampelantanako satria efa eni-doza ny tany noho ny amin'ny olona indro efa ndringana azy mban'ny tany any ko manaova samby fiara ho anao amin'ny azo gofera ary asinao efitrefitra samby fiara ropetahanao dita anatin'ny sivelana izy ary toy izany koa naovanao azy akitelonjato ny alavan'ny samby fiara akidimapolo ny sakany ary akitelopolo ny avony ary asinao idiran'ny mazava ny samby fiara ary amin'ny écureuil no avy tanao azy hatreo ambony ary asinao varavarana ny ridriny samby fiara ataonao efitra telo mifanongo izy zava-dehibe io fanamboarana ny samby fiara io samby fiara io tena nomanin'Andriamanitra ho amin'ny zavatra rehetra ho avy sy na efitrefitra misy plasy maromaro anatin'io misy efitra maro taka ny fiainatsika ihany misy lafim-piainana maro anatitsika misy ny ara-nofo misy ny ara-panahy misy ny ara-pitiavana misy ny ara-pahasalamana misy ary nasena nasiana dity anatin'ny sivelany ny hevitry ny dity anatin'ny sivelany de zao atao lasa tena étanche tsara zany io samby fiara io zany hoe ny avany ivelany tsy afaka hiditra ny rano satria iarovana amin'ny rano mantsy izy io ary aty ivelany aty anatiny koa nasiana rano mba tsy ahafahanao ivelany ivoaka zay tafiditra ao de efa ao halleloia tsy misy fahaverezana avy ao anatiny ary zay rehetrarehetra avany ivelany tsy miditra ao halleloia ary niny indrindra nisy refy zay nasena natao tao Andriamanitra de tia manome hatramin'ny fanomboana anavan'Andriamanitra de tia manome zavatra arahana tsakany sy andavany ary tena diso isika raha mieritreritra aminao zavatra mifanakaikikaiky am'izay nasen'Andriamanitra atao diso fa Andriamanitra de zatra manome zavatra mitombony zatra manome zavatra hita ny fetrany azo atao ary zavatra marina mahitsy anefa ny teo dahony akidimapolo ny sakany izy akitelopolo ny avony efa Andriamanitra tena akidimapolo ny sakany de misy antony ao raha natao efapolo io nisy elefanta tsy tafiditra atao fa fantatr'Andriamanitra vao hanomboka anao anio Andriamanitra de fantany zay tsara fa ambadika eo ny listany zavatra rehetra ny biby rehetra nasen'Andriamanitra nampidirinao misy refiny daholo reny raha efapolo akino nataonao de efa veloma fa tsy tafiditra ny elefanta ho ana ny rhinocéros nisy tsy tafiditra atao ary ny avony akitelopolo de ataovy roapolo ary ny anaova de lohana girafy ivoaka eny fa Andriamanitra manana tanjona ary Andriamanitra mampianatra atsika anaraka atsakany sy andavany zay teneny ny hazo rehetra anatin'ny sa de azonareo hanina afa-tsy ny anankiray eo afovoaniny sa fa maninona ary tsy maintsy asian'Andriamanitra zavatra ohatr' zany satria Andriamanitra mila olona makato halleloia
nasian'andriamanitra disiplinina ry havana ny fiarahana aminy, nasian'andriamanitra didy amandalàna sy zavatra mila rahana atsakany sy andavany, atsakany sy andavany sy amin'ny avony. Io zavatra io nasian'andriamanitra natao tsy ho an'andriamanitra. Nasian'andriamanitra ataonao efitra telo mifanongo. Nasian'andriamanitra fitoerany fotsiny tao na ao anaty samy fiara ary dia misy toerana telo. Andriamanitra telo zay ray zanaka fanamasina miara-mandeha amin'ny Noa, tsy ampy ny samy fiara fa ilaina ny fanatrehan'andriamanitra ao anaty samy fiara. Zany hoe tena nataon'andriamanitra tena zay mampety any Noa mihitsy nataony. Zao be dia be na Madagasikara misy bus misy wifi misy télé sy ny rehetrarehetra. Fa ny samy fiara Noa mbola ekipe lavitra noho izany satria misy efitra telo an'Andriamanitra sy an Jesosy sy amin'ny fanamasina. Mba hatonga ny dian'ny Noa sy ny fiainan'ny Noa ao anaty samy fiara ho lavorary. Satria Noa maninona verina ihany. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo anatrehan'Andriamanitra ary nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona mahita fity teo anatrehan'Andriamanitra ry havana tsy adinon'Andriamanitra miaraka aminy, tsy adinon'Andriamanitra manisy toerana hitoerany amin'izay rehetra misy any olona io. Andriamanitra mila antsika tsy manao zavatra peu près, tsy manao zavatra fanakaikikaiky amin'izay nasiany natao. Fa ny olana amin'izao tsika miaina zao dia manao zavatra mifanakaikikaiky amin'izay asian'Andriamanitra ataony olona, zany hoe mivavaka ihany ny olona fa tsy dia tena ilay nasian'Andriamanitra ataony no ataony fa mifanakaikikaiky. Variana ery zao nareo tamin'ny herin'ny omaly, herin'ny androany azafady, nankalaza krismasy. Dia mino fa tsy indray mandeha na indrona nahita olona nanontany, zay moa tsy nanontany an'izany. Afantatrareo tsara eto anareo zay fampiaraka aminay zay tsy mankalaza an'ireny. Fa mba jereo anaty baiboly misy Père Noël avy ao anaty baiboly. Fa nareo tsy nisalasala nampiditra an'izany anatin'ny tokantranonareo. Tsy nisalasala nareo toritory fo ery nareo mahita sapin anatin'ny tokantranonareo. Ary teniteny nareo fa hoe teraka Jesosy tsy anatin'ny refy zany. Jereo amin'ny baiboly fa tsy nisy zany. Sabata lasa talata ozy erbetiny. Tanao, ny olona tea hanao zavatra ihany dia tea amorona. Andaotsika namorona fety andaotsika hanao zavatra entsika namporofona mba tiatsika Jesosy dia andaotsika tena akasarina zazakely dia ataotsika eo dia atsika no mivavaka sy toritory fo amporofontsika n'Andriamanitra fa tiatsika Jesosy. Fa Andriamanitra tsy niteny antsika an'izany. Ny nahafatesany nasian'Andriamanitra tena notsarovantsika io zay ataovy zao fahatsiarovana. Jesosy zany efa nisy. Ary ny olona zatra manao zavatra tsy manaraka tsakany sy andavany zay teny an'Andriamanitra. Ry havana, ny atao hoe lehilahy marina miara-mandeha amin'Andriamanitra, mahita fiteo amin'Andriamanitra dia zao. Raha ohatra hoe telonjato akio telonjato ny lavany samy fiara dia tsy adina hevitra zany. Fa maninona amin'ny telonjato Andriamanitra fa maninona raha mba roanjato ny ady varotra dia misy marimaritra iraisany. Tsy miara-mandeha amin'Andriamanitra ianao amin'izany fa mitady ara-mitondra amin'Andriamanitra. Ny miara-mandeha zany zaho hiara-mandeha aminareo zany hoe zay mandeha fa nareo miaraka aminay. Nareo hoe tsy hiara-mandeha aminay ndao fa hoentiko. Ry havako, tsy tanteraka ny fepetra mahalehilahy marina any Noa raha niady hevitra tamin'izay nasian'Andriamanitra natao. Ary dia nitanterahany atsakany sy andavany.
ary averiko aminao ihany a ny samy fiara ry havana tsy tombontsoa an'Andriamanitra fa tombontsoa anao a fa Andriamanitra ny teny sy nanoro izay rehetrarehetra alavorary ny samy fiara fantatr'Andriamanitra ny herin'ny zavatra zay andeha ho atrehany io samy fiara io raha tonga an'Andriamanitra nandeha fatsakany sy andavany petao dity ny ivelany de petao dity a ny anatiny raha mpanao asa tanana raha kamokamo zany na le fetsifetsire de ny ivelany ihany nasiny de ny anatiny tsy nasiny fa soa ho aninao a fa tsy soa an'Andriamanitra raha tianao ny avin'ny soa sy ny tsara eo amin'ny fiainanao ataovy zay asian'Andriamanitra ataonao fa Andriamanitra mahafantatra ny tokony ho tsara ho anao alleloia ry havana malala alleloia de lasa anao a namboatra ny samy fiara voalaza tena Andriamanitra amin'ny 2 fa de nataonao azy zany araka izay rehetra nandidin'Andriamanitra azy no nataony araka izay rehetra zany iny andray noty mihitsy ny no aty eo mafinaritra betsaka aminareo rehefa mehan'ny toriteny mandray noty ilainy zany raisinoty fa no a eo ampianonan'Andriamanitra firekio tsy hoe nenoin'ny firekio teo eo amin'ny 7 akito izy a andao atao mihoatra kely 5 sao de any sam'izay tsia ho ten'Andriamanitra nataonao azy zany araka zay rehetra nandidin'Andriamanitra azy no nataony tsy ny heriny tsy ny fisainany sady mamaky ny commentaire nareo rehetra fa mahafinaritra ilaina ny commentaire nareo vavakin'ny olona RBtina sy tsiry amboaramiel alleloia fa volazany tenin'Andriamanitra fa nataonao azy zany araka ny nandidin'Andriamanitra azy nataony tsy araka zay tiany a tsy araka zay tenin'ny olona rehefa mamboatra ny samy fiara tsy maintsy misy olona mandalo eo zany eo misy zavatra ataoko a misy zavatra hoe ataoko de ny zavatra tena tiako indrindra ary avitako an'iny zavatra iny de za reriny eo tsy zavatra tsy tantoko ohatrany hoe misy zavatra ataoko de misy olona afako eo a mahay an'iny zavatra iny de le tsisy zavatra vitanao zay eritreritro fa misy olona miteny raha za ianao a tsy zao ny fanaovana io anao ianao tsy ny eritretinao tsy anao ianao le olona koa mahasadaikatra anao satria hainy koa io za rehefa manao ny asako a de raha vo tafavory eo misy olona maromaro eo de tsy manao a na le olona ny asiana manao fa ny avitako zavatra tsara de zahako ny manao azy fa betsaka ny olona nandalo teo aminao ato eo ny teny tary koa verinao a de maninona ny atao telonjato akibe zao a ny fanaovana any reny tsy zany fa zao eninao a reny a fa navoakany amin'ny havanana de navoakany nampidiriny amin'ny havanana de navoakany amin'ny havy fa notehiriziny antsoratra tao am-pony tao an-tsainy de zay ny tenen'Andriamanitra raha teo marina sy maintsy anatrehan'Andriamanitra ianao ataovy zay asian'Andriamanitra atao amin'ny atsakany sy andavany araka zay rehetra nandidiny Jehovah anao alleloia ary noho ny vitany samy fiara de Genesis 7:7 ary Jehovah taminao a midira ao anatin'ny samy fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra hitanao sambatrinao a ary sambatra ny fianakavianao a sambatra ny fianakavianao a satria zany hoe tsy nanao nin'inona zany hoe tsy mariny fa raha tsy zany de nitenenina hoe fa anao asy ny fianakaviam-behany de nahita fitetoany mason'Andriamanitra raha tsy zany de voalaza hoe no asy ny ankonany de lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona tsia misy tsy mendrika reo fa inao a mendrika ny antony ivavahanao androany a tsy no ianao ihany ny antony ivavahanao androany a ry avako de eritrereto ny fianakavianao eritrereto ny fianakavianao eritrereto no avy ny ankonanao raha manao ny marina ianao androany a
dia satria anao a mieritreritra sy misaina iankonanao. Halleloia. Fahatsaroan'Andriamanitra ny ankonany. Hoy Andriamanitra midira ao anaty samy fiara ianao, tsy ianao rery na dia anao aza ny marina, fa ianao sy ny ankonanao rehetra, satria ianao hitako fa marina teo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao zao. Dia teo nasian'Andriamanitra niditra ny Noa sy ny ankonany. Zao ry havana, teo anelanelan'ny fotoana nanenenan'Andriamanitra ary amin'ilay andininy aiza moa le teny teo anelanelan'ilay Genesis 1:5 hoe Jehovah nanenina noho ny nanaovan'ny olona, sy ny teo amin'ny fotoana nanamboarana ny samy fiara ka tonga teo amin'ny Genesis 7:1 dia zao ny zavatra ngeza be mila tazontsika. Tsy niova Noa. Mbola marina teo anatrehan'Andriamanitra foana Noa. Ny olona mbola ratsy nenanenina fa Noa tsy niova. Ianao aza miova. Manao ny tsara ianao androany fa mahita ny olona manao me ratsy ianao dia aza miova ianao fa tovy foana ny tsara. Aoka ny masina masina hoy ny tenin'Andriamanitra. Aoka izay efa manao marina mbola anao ny marina ihany. Fa elanelana ngeza be ny fotoana niteran'Andriamanitra hoe nanenina ny amin'ny olona fa ianao mahita fitieto amiko. Sy ny fotoana nanamboarana ny samy fiara. Tsy niova Noa ry havana. Tsy niova ny notiny Noa tanatrehan'Andriamanitra. Aza vela miova ny fahitan'Andriamanitra anao. Fa aoka ho hitany me tsara ihany ianao. Tonga vita ny samy fiara. Mba raisinao nge ry havana hoe vita ny samy fiara. Fa Noa niova ny rasa ny ratsy. Tsy niditra tao amin'io samy fiara nataon'io Noa. Satria ny olona miditra ao dia mbola tenen'Andriamanitra midira ao samy fiara ianao sy ny ankonanao. Fa ianao no hitako fa marina. Zany hoe tao anatin'izay koa tsy nisy olona ne tsara intsony. Tsy tenen'Andriamanitra dia no midira ianao sy ny ankonanao anaty samy fiara dia miaraka amin'ny rabe sy randrisy rakoto, satria ry zareo koa nanomboka tao aoriana ilay zananenina nanomboka ny niova ry zareo. Tsisy fivana isan'ny olona fa samy fiara no natao. Ravako. Vitsy ny olona amin'izao fotoana izao me tsara zany. Vitsy dia vitsy ny olona lasa miova fohatra anao. Tazony ny toeranao. Tsy lamody ny fifohazam-panahy amin'izao fotoana izao ka miova mifohara-panahy daholo ny olona. Fa teneniko anao zany. Fa ny olona me ratsy. Fianao aza sodokany ireny. Aza voatarika ireny ianao. Riavako. Aza voatarika ireny ianao. Za dia teny aminao androany hoe tonga ny fotoana. Ny zavatra nataon'ny Noa zany dia niazakazaka nanao ny samy fiara. Tsy niova izy fa marina foana izy. Firy taona ianao zay nivavahana. Firy taona ianao zay no nivavahana. Ny fivavahana io ry havana dia mila mitandriny tsika mivavaka. Fa ao amin'ny fivavahana irery ihany ianao mahita toerana miovaova. Afaka miovaova. Ary zao efa niteny fa misy olona tany aloha ho any amin'ny farany ary any amin'ny farany lasa voalohany. Ao amin'ny fivavahana ny ahitanao an'izany toerana tsy mety stable zany raha tsy mitandrina ianao. Afaka ambony ianao androany fa aza mieritreritra ianao fa ambony foana ianao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ianareo izay milaza anareo fa mijoro mitandrema soa lavo. Satria dia afaky no lavo ny olona amin'ny fotoana tsy ampoizina. Ary zany tsy mba ananantsika an'izany rehare zany hoe za efa tafita raha ny ara-panahiko. Tsika tsy tena za aloha raha za zao dia efa milamina ny lanitra. Ninona hitrango efa milamina ny lanitra. Eny ry havana, sitrapon'Andriamanitra hitondranao any an-danitra, sitrapon'Andriamanitra.
fa ho an'ny olona mora mionona ohatr' zany mety ho lavo zany olona zany fa ianao amboary foana ny samby fiara isan'andro ninona tenenin'ny olona tsy ho avy zany orana io tsisy ninny itrangy zany efa nareko dia raha natsakany sy andava mihitsy ve le zavatra aza zany ny anonao fa zao tenenina za Jesosy anao samby fiara tinona sena nataoko tiany milazana ana fa marina dia ho ataoko alleloia lehilahy lehibe nge raha vanizamino azy any fa tsy zazakely no tena Andriamanitra hoe ary efa eninjato taona no ary raha tonga tambon'ny rano ny safotra ary zava-mahafinaritra amin'Andriamanitra dia zao ianao raha miara mandeha amin'Andriamanitra tsisy tampoka aminao ny zava-mitranga rehefa mifanakaiky sy miara mandeha amin'Andriamanitra sika dia tsisy afenin'Andriamanitra ho afehako any Abrahama fa izy ho ataoko teto ry havana 7 andro melo ozy tena Andriamanitra midiny fahefatra amin'le Jesosy tokafito fa raha afaka fotoana za mpilatsaka ny ranonorana ambonin'ny tany 70 andro sy 70 alina ary zavatra velona rehetra zay nataoko dia ariako tsoa ambonin'ny tany fa mbola voalaza ihany andiny 15 ary noa nanao araka zay rehetra nadidiny Jehovah azy lehilahy 900 taona ry havana lehibe ange zany antitra ange zany fa ohatrany zazakely zany manao sitrapon'Andriamanitra ny fanomponan'Andriamanitra reny ihany koa no tsy tokony hahitanao fa olona lefa lehibe ianao Jesosy dia tena hoe raha tsy miverina tahaka ny zaza fa noana 900 taona ary dia tahaka ny zazakely izy noa atao zao eny Andriamanitra fa noa tsy ny teny tsy zazakely akory fantatro ny tokony atao ary fandrika be an'ny olona mpanompon'Andriamanitra mieritreritra ny tena ny fahefany lehibe fa ianao tsy lehibe no noa noa 900 taona tsy antitra no noa zany tsika fa 900 taona ny olona tahaka ny zazakely manao ny sitrapon'Andriamanitra 12 taona zao nanompoka an'Andriamanitra ohatran'izao hitanao zao fa za raha raha mbola tsy tonga Jesosy ny faniriko indrindra fanirinana anatin'ny foko dia antida lazainy olona ohatrany zazakely mety ananatra ny zafiafiko sy ny zafikeloko amin'izany fotoana zany ary dadabe koa dia tena ohatrany zazakely nga dia ohatr' zao manompo an'Andriamanitra dia raha natsaka sy andavany mihitsy ve dia teny amin'izany fotoana zany rakizy no aza 900 taona nanao atraka ny sy andavany zay nasen'Andriamanitra tao alleloia iza mihoatra ny 900 taona mihaino eto androany nahoana nareo mieritreritra ny tenanareo ho lehibe nahoana ianareo no miova fa no 900 taona nitoy marina sy mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra nanomanan'Andriamanitra samby fiara inona moa ny samby fiara ny samby fiara dia ilay toerana anankiray fiarovana fa izy zavatra hitrango eo hoy zany Andriamanitra midira am'izay fa afaka 7 andro alleloia midira am'izay hitanao inoa na dia rerikerika azy tsika matsy zay ohatra hoe efitantsika famidona le orana dia mbola mijanojano atsika dia manomboka mitaitaika le orana dia mahafinaritra atsika le miazakazaka mandeha mody sady lena ihany fa ho an'ny olona mitandrina vao manomboka maizina ny andro dia lasa mody dia tsy lena ny orana inoa teto 7 andro meloa ny olona tian'Andriamanitra ry havana tena mpitandremin'Andriamanitra 7 andro meloa tsy miazakazaka izy niditra tao efa teo akaiky ny samby fiara efa nataony ny samby fiara ary navita ny samby fiara tsy miala teo izy midira am'izay tsy tany amin'ny 100 kilometatra izy no natsona hoe 100 kilometatra ny samby fiara midira am'izay fa afaka 7 andro zany ve Andriamanitra rehefa jereko no izy nge Andriamanitra rehefa mijery am'le mapy dia mbola 7 andro nge mbo tonga any mba haemorikely mo le inona moa le orana za Andriamanitra ty amin'ny 100 kilometatra tsy vitako 7 andro ilalana io fa Andriamanitra afaka 7 andro Andriamanitra teny afaka 7 andro any eo akaiky kely ianao midira am'izay vita ny samby fiara ry havana Jesosy dia tandindo ny samby fiara amin'izao fotoana iainantsika izao
jesosy ny samby fiarako sy samby fiaranao, jesosy ny fialovako sy fialofanao, jesosy ray nasen'andriamanitra namboarintsika tsakany sy andavany. Ny mandray an jesosy mora, fe manaiky an jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany no mila nanaovantsika tsakany sy andavany sitrapon'andriamanitra. Mora mitenesa jesosy hanompo anao aho, fa raha hanompo an jesosy ary ianao, ahoana am'izay ny hanomponao azy? Eo ianao mila manaraka tsakany sy andavany ny sitrapon'andriamanitra. Fantatrao ankehitriny rehefa misy olana ianao dia teneny hoe andao raiso jesosy. Dio zany hoe ahoana ary ny andresako an jesosy? Arao sitrapon'andriamanitra. Fa manamboatra ny fifandraisanao am jesosy io ravana. Amboary metsara isan'andro ny fifandraisanao am'le fiarovana anao amin'ny andro mahory. Ny fiarahana amin'andriamanitra ry avako malalako dia amboariny isan'andro. Arahany isan'andro atsakany sy andavany. Inona ny sitrapon'andriamanitra? Efa taona zao efa taona. No teneniny eto ianao ny anamboarana ny samby fiara. Ary misy aminareo efa namboatra. Misy aminareo efa vita. Efa vonina ny samby fiara. Betsaka aminareo reto tsy matahotra tsony ny safodrano zay ho avy tsy ho ela. Tahakanay tsy matahotra. Satria maninona? Atsakany sy andavany nanamboarana an'io Andriamanitra. Nasiana didy teny ivelany, nasiana didy tato anatiny. Amen. Nasiana efitrefitra. Ny aminay manontolo amin'ny efitrefitra rehetrarehetra miditsy ao daholo, ny fanahina rehetra, ny karazana aiasy tahotra rehetrarehetra, ny fisalasalana rehetrarehetra, ny lafi-piainana rehetra. Misy efitrefitra ho an'ireny ao anatin'ny samby fiara. Jesosy ny fahasalamanay. Misy efitra ho an'ireny anaty samby fiara. O Jesosy ny fifankatiavana menakavy kely. Misy efitra an'ireny anaty samby fiara. Ry avako malalaka, ary anaty samby fiara milamina. Ny ten'Andriamanitra hoe asianao hidirany mazava ny samby fiara. Ao anatin'ny tokantranonao io asio fidiran'ny fahazavana isan'andro. Asio fidiran'ny tenin'Andriamanitra. Itokantranonao io, ny fiarakodianao, ny asa mandraranao, tontolo iainanao. Tamin'ny fakomary zay menakavy kely nandeha lavitra kely. Zay rehefa mandeha dia zao, samy manana ny anjara asany zay menakavy kely. Ny anjara asan'izy roalahy manaparitaka sakafo anaty tomobily, mihinana chips dia miparitaka kely voadona dia sahirany dada manadio andreny. Ny anjara asan'ny fitia, misy zavatra tianay ho ale dia asena jerevy fitia. Jerevy kely fitia iza misy aniny eto amin'ity toerana ity dia. Dia ny anjara asan'ny finoana ihany koa. Ny anjara asan'ny dada mitondra ny fiarakodia. Dia ny anjara asan'ny neny mandefa hira fiderana. Alleluia. Naiza. Raha mbola misy koa ny connexion, manakoako anatin'ny tomobilinay, natoro-tenina hira fiderana. Ry avako, asio mazava hidiran'ny tenin'Andriamanitra anatin'ny fiainanao. Aza manao zany hoe androany any zay nivavaka fa raha-pitso kosa ve dia mbola hivavaka koa? Fa va foana. Mila hira fiderana foana. Meno toro-teny foana. Matahoran'Andriamanitra foana. Fa tonga anao marina eo anatrehan'Andriamanitra daholo zany. Zao ry havana. 7 andro melo midira ozy Andriamanitra. Midira am'izay fa afaka 7 andro. Tsy nangatakandro raha teo no avy teny hoe 7 andro, tsy ka lao mba any amin'ny faha-eninandro Andriamanitra, fa mba hitsangatsangana kely eto. Fa zao ry havana, dia efa nivolavolaina. Efa namolavola ny tenany ihany koa, nanazatra ny tenany. Anao, zay rehetra nandidiny Jehovah Andriamanitra azy. Ny olona anankiray ry havana rehefa volavolaina anao ny sitrapon'Andriamanitra, dia tena manao sitrapon'Andriamanitra. Fa ny olona rehefa volavolaina eo amin'ny tsy maninona eo, dia hitanao tsara, reny olona lasa manambady lehilahy, vehivavy manambady lehilahy, lehilahy manambady lehilahy, ny fiangonana am'izao, ny ainga taiza io, ainga tany amin'ny tsy maninona io.
Ireo zavatra rehetra hitanareo re zavatra rehetra miopefy ataon'ny olona amin'ny fivavahana reo rehetra rehetra reo ny kristianina manao zavatra tsy mety anaty an'Andriamanitra eo niainga tamin'ny inona daholo reo niainga tamin'ny tsy maninona rehefa avelao a tsy isy olana reo fa nareo koa de tsy maninona ry havana misy olona fantatray zay de ndray aman-dreniny a ohatranay izao zany hoe mitandrina fahamasinana vehivavy tsy manao pataloha mitandrina fahamasinana miezaka ihany zay eto a mitandrina fahamasinana alleloia araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zanakay ireo tenenainao mbola kely reo tamin'izany a fa reo efa ilany zatra manao pataloha zany so reo tsy tena tsy mahazo tsy bedesiny reo vao tsy manao pataloha tsy mila tenenina fa fantany fa zavatra tsy fataony zany misy olona fantatray zay mbola kely ny zanany a 9 taona 7 taona 8 taona 7 taona 10 taona 12 12 manao pataloha le zazavavy kely de efa tenenina ihany eo manina raha de zao nytena tsy maninona io raha lava mbola zaza loatra izy a zaro amin'ny lalana lehany ny ankizy zao le ankizy efa lehibe manala-baraka andray aman-dreny sy manala-baraka an'Andriamanitra tsy mety manao an'izany zipo zany satria maninona zao ny tenin'le zaza hoe nety hatramin'izay zao hoe de tsy ety to nety any hatramin'izay noa efa hatramin'ny fahakeliny hatramin'ny faha-eninjato taonany de maninona ihany ny fo maraina am-parivan'ny andro manao ny sitrapon'Andriamanitra mianary ianao manao sitrapon'Andriamanitra nareo mahatonga anareo voatohana de tezitra de sy ny sisa rehefa tenenina sitrapon'Andriamanitra satria ela loatra nareo tsy zatra anao sitrapon'Andriamanitra fa raha teo marina ianao tianao no ampidirina anatin'ny samby fiara ataovy ny sitrapon'Andriamanitra amboary ny samby fiaranao fa fahasoavanao anao ny fanamboaranao ny ravako malala de niditra izy ary tsy niova izy fa tonga atao 7 andro izy a azony natao mbola nivoaka satria eritreretinao ry havana fa nampidiriny aloha ny viady aman-jana de nampidiriny reo biby rehetra rehetra nasen'Andriamanitra nampidiriny izay nilaina n'ireo refo reo hatramin'ny biby voavonjy tsy matin'ny ranobe no ny aminao ny fahamarinanao io hatramin'ny zavatra manodidina anao hotahin'Andriamanitra ny olona ray rehefa misy fitahinao aminy hatramin'ny zavatra tokantrano ny voata eo misy ordinateur anay zay ravana mahavarina misy ordinateur anay zay efa ela izy io de tsy mety maty ny bateriany de rehefa vo mitsoka fotsiny le chargeur zany to de maty fa zavatra mahavarina anay ravana tsy nisoloa ny bateri io fa anaovanay fandarana eo foana le izy zay ohatry mampiasa ordinateur maromaro zay am'izao fandarana zao de izy ampiasaina misy zavatra ray zay aby reo hitanareo ampiasana azy fa mahafinaritra mahavarina ravana nandeha teo no ny taty arina tsy ndre marikena mihitsy fa sindra voadona le chargeur ny ala zany asako taloha mpamboatra ordinateur de fantatro tsara hoe ny batterie rehefa maty ny batterie ana ordinateur batterie na telefona tsy azo amboariny reny rehefa maty reny de soloina fa tsisy azo atao am'ireny hoe amboariny fa ny anay ry havana ny anay nandeha ho azy teo le izy nandeha ho azy ty zao le izy zao mandeha na tsy asina chargeur mandeha ara-talàna tsy namboarina ary zay tsy indre mandeha ny anay ny fiarakodianay tratran'izany hoe misy zavatra tokony efa soloina am'le izy na tsisy fotoana nolona le izy de mety ho azy tsy fatarina linona ty de mety ho azy ohatrany hoe soloina ho azy e ohatra za mihitsy nanao ny tsara ny fiarakodiako andray andro de misy PCC le contrôleur ny soloina hoe soloa ty fa tsy mety ty tsisy fotoana nanolona le izy ary avana tonga ny fotoana ny contre visite nalefako tamin'izay tobila tsisy ny kitiana masinina mitovy ny jerenan'io fa ny eto azy any halleloia
zany manompo an'Andriamanitra ty fa ny tomobile tahin'Andriamanitra. No anina anao nety tena ten'Andriamanitra, nampidirina ny elefanta, nampidirina ny rhinocéros, nampidirina ny ganaganan'ny rôly, nampidirina ny biby madio, ny biby maloto, nampidirina. Mba hanorina tontolo anankiray Andriamanitra, mbola misy an'ireo ihany, fa olona vaovao miaraka aminy. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao. Ataovy marina sy maitso anatry an'Andriamanitra, fa ho tahin'Andriamanitra ianao. Ary andininy fahenina ambin'ny folo amin'ny Genesis 7. Io ten'Andriamanitra hoe ary zay rehetra niditra tao dia lahy sy vavy avy tamin'ny nofo rehetra araka izay nandidin'Andriamanitra ny Noa, ary narindrin'Andriamanitra, narindrin'i Jehovah tao izy. Afaka 7 andro. Tamin'ny ten'Andriamanitra afaka 7 andro ho avy ny orana. Noa efa tsy nietsika. Nandritra ny 7 andro. Tsy nietsika tao ai Noa. Manao sitrapon'Andriamanitra, manaiky an'Andriamanitra. Rehefa hoe midira dia midira, dia tsy mivoaka. Mahavontsika iry avana fanana sitrapon'Andriamanitra. Raha mbola miadevitra fanaovana sitrapon'Andriamanitra ianao hatramin'izay teny aminao teny aminao ataovy izay mety manomboka androany. Noa tao anatiny tao, Andriamanitra ny nanidy ny samy fiara. Tsy ananan'ny Noa anjara ny manidy sy mamany io, fa ny anjaran'ny Noa dia mipetraka ao. Tsisy mahafantatritsika. Roviana re zany Jesosy zany no avy. Tsisy mahafantatra an'izany tsika, tsisy afaka miteny an'izany, fa Andriamanitra ihany no mahafantatra. Na samy fiara io tsy nahafantatra roviana izy nidina. Samy fiara io tsy mahafantatra. Roviana no arindrina ny varavarana, tsy fantany zany. Ny zavatra fantany dia ny mitondra ny Noa sy ny ankonany. Ny manaroka, mampiaroka sy miaro any Noa sy ny ankonany. Dia nidy. Voafantany voanidy le izy any amin'ny 7 dia zao ny tena Andriamanitra naharitra 70 andro tambonin'ny tany ny safodrano. Dia tonga betsaka ny rano ka nanainga ny samy fiara dia nitsikafona ao amin'ny tany izy. Ary nahery ny rano ka tonga betsaka indrindra tambonin'ny tany dia nandeha teny ambonin'ny rano ny samy fiara. Ao ambadimbadika ao zany. 9 ary nahery dia nahery indrindra ny rano teny ambonin'ny tany ka voasarona ny tendrombohitra avo rehetra izay tambanin'ny lanitra rehetra. 5 akiony ny oaran'ny rano ka voasarona ny tendrombohitra. Zany hoe teto zany mety nisy olona ihany tamin'izany fotoana zany nanaka tao isika tsisy ataonantsika fa amin'ny fotoana efa mividiko ry tendrombohitra avo be ry entsika amin'izany fotoana zany fa aza matahotra. Hatramin'ny tendrombohitra avo indrindra, hatramin'ny tendrombohitra avo indrindra. Rehefa malala tako ny rano. Andriamanitra, rehefa Andriamanitra ny anarona ny rano dia tsisy hafa-miala amin'izany. Aza mieritreritra mihitsy hoe betsaka ny olona mieritreritra amin'izao fotoana izao izay manana tendrombohitra hitsoahana. Fa na hoe ny amin'ny volana ianao, rehefa Andriamanitra no andefa fandringanana dia ringana ianao. Soranan'Andriamanitra fa no asiny ankonany efa tao anatiny. Ary 9:20 dia zao hoe dia maty. Ho tena Andriamanitra hoe maty ny nofo rehetra izay nihetsiketsika tambonin'ny tany, na biby na vorona ninnininy na mikisaka na mandady maty. Izay tsy nampidirina tao anaty samy fiara dia maty. Ary ny olona tsy ho faty sisa dia ny olona izay manana an' Jesosy ao aoriana kely ary havana. Ary ho hitanao ny tombony zany ianao manana an' Jesosy zany.
Zany ny tombony ambony indrindra amin'ny fahalalàntsika an' Jesosy ry havana, dia isika tsy ho fatany safotrano. Ozy ny olona izay ihany manompan'Andriamanitra nareo dia ho aiza ka mbola tsy ho hitan'ny olona, ho avy ny fotoana hitan'ny olona n'izany safotrano. Teo ny ilanan'izany hoe aive zao ny tombotsoan'izany miditra anaty samby fiara ry havana. Nasena niditra ny olona tamin'izany, toriteny no midira reto anaty samby fiara, mehezan'ny olona. Atao inona io izy ny olona? Inona ny idirana eo? Tsy ho sepotrova zay. Fa rehefa tonga ny fotoana ilanao an'izany hoe mila mitsingevana eny ambony rano, vao fantatra fa tokony mila samby fiara eny. Ry havako, saingy zao rehefa nirindrina ny samby fiara dia nirindrina izy. Nafinaritra ny fiainan'ny Noa tao anaty samby fiara. Io samby fiara io dia samby fiara hafahafa io. Izy io dia tsy mba misy voalina. Izy io tsisy volant, tsisy familiana. Hitanao zavatra ngeza be fotsiny a, dia ao anatiny ao ianao a, dia izay fidonany any dia fidonany a, mandeha ary ianao avaratra, mandeha atsimo atsinanana andrevana, dia tsy nisy olana. Ny zava-dehibe aminao fotsiny tsy lenany rano. Zay nitondrany samby fiara azy, tsy hitany intsony, tsy mahita lalana izy. Fa ny samby fiara mahita ny alehany. Halleluia. Ary miaraka amin'ny Jesosy ry havako, dia tsy fantatrao izay alehanao, fa manaraka fotsiny ianao. Be manao fanontaniana be dia be rehefa alohan'ny vao dia ahoana tsara moa zany, dia aiza moa zany ty samby fiara ty, dia mivily makaiza, dia aiza azy tsy fantatra zany. Fa ny zavatra fantatra any amin'ny Genesis 9:9 andininy 4 nge vao hita ny momba an'izany ry havana. Taizany le faran'le samby fiara. Ro ao anatiny ao dia zao fotsiny. Reny hoe misy orana be zany. Avy ny orana. Reny hoe ohatry misy feona rano. Marina tsy ety ambony rano be zay. Misy fotoana midona kely, mety midona amin'ny vato rano, tsy fantatra. Fa ny zavatra fantany, izy nanao an'io, fantany io samby fiara io. Anatiny sy ivelany misy dity, tsy maninona io. Iny taona raika amby 24 nandehanantsika niaraka tamin'i Jesosy tsy fantatritsika. Tamin'ny 2020 tsika tratran'ny confinement. Ato tokatrano. Misy fotoana tsika tsy afaka mijery vaovao, tsy fantatritsika izay zavatra mitranga any. Zay efa ela tsy mijery vaovao tamin'ny télé zany. Ela. Efa mijery an'iny ianao dia nendray moa zany tena mafy zany ivelany zany. Misy fotoana tsy fantatrao ny zavatra mitranga any ivelany. Ino ahy tsy nafantatra izay nitranga tany ivelany. Tsy napahitana azy kory zany ry havana. Tsy napahitana azy kory zany. Toerana idirany mazava nisy zany avy eny amin'ny tafo. Tena zava tao, fisy tsy nahita, tsisy varavarankely nijereny hoe reny fa letika ry anina, reny fa tsy hitany hoany olona nitoriany teny. Indry reny fa dia hoay potika, tsy hitany zany. Fa ny zavatra fantany, ny zavatra iainany, tsy naninona izy tao, reny, tsy mitopatopa, fa mitopatopa ny samby ny fiainanao. Fa tsy hitanao ny zavatra nitranga tao, ary voaro ianao. Miaraka amin'ny Jesosy ry havana, tsy fantatrao izay tiana hatongavana. Tsy fantatrao izay lalana le. Fa ny zavatra fantatrao fotsiny dia zao. Ianao Andriamanitra ny fanelon'ny tompo sy fanazavana ny lalako. Fa za mandeha fotsiny. Halleluia. Tsisy fantatrao zany. Tsisy fantatritsika zany. Ho aiza ny efaran'ity samby fiara? Andriamanitra ny mahafantatra. Genesis 9:4 dia nipetraka teo ambonin'ny tendrombohitra ny Ararata ny samby fiara tamin'ny andro fahafito, tamin'ny fotoanan'ny volana fahafito. Taizany no mipetraka teny tendrombohitra Ararata. Ararata zany dia toerana anankiray feno tendrombohitra avo be. Ary teny amin'ny tendrombohitra farany avo indrindra teo amin'ireo tendrombohitra maro mifanakaiky ry havana, teny no mipetraka ny samby fiara. Taiza io ny aika? Efa manezana atao tena tendrombohitra ihany io. Teny izy naorina.
ny tenin'andriamanitra hoe aoriko eny atapotendrombohatra anareo eny atapotendrombohatra namoronan'andriamanitra nananganan'andriamanitra ny fiainatsika fa zao raha mandeha taka ny Noa ianao zay tian'andriamanitra ny ataonao fa tsy zay tianao de mbola tena eny ambony faratapony amin'ny tendrombohatra ambony eny nijanona ny fiainanao eny nijanona samby fiaranao iravana Jesosy de manandratra ny fiainatsika efa tanaty commencement teo de nieritreritra hoe Jesosy rehefa manao jeritodika se isan'andro san'andro raisinareo fotsiny raha de tokeo fandarantsika fotsiny araka teny mampeo teo fa telopolo zany olona tanatin'ny gropy zay maresa mpandray anjara fa tsika ina nomboka ny tamin'ny 2018 zany nomboka an'izao fandarana zao riavako malalako 3 ngenareo niaraka taminay tamin'izany tsy live fa anaty appel messenger 3 sabata voalohan'ny teko 3 na 4 izay tsy tadidiko tsony novembre janvier nolavantsika nitoriana voalohany tamin'ny olona teto andafy sy tamin'izany nisy ohatry nisy tany Liban raha tsy diso 3 de zay zao nareo zao firy akoatranareo zay misoratra eto reo betsy ngeny olona mijereo ambadimbadika eo tsy hoe be de be aloha akasitratsika an'Andriamanitra fa miamitombo zany groupe zay mare zany taloha olona efatra atao anatiny izy mba olona 3 ary olona 3 mpandray anjara mpitory teny olona voninandroso miaraha amin'Andriamanitra ianao midira ao am Jesosy ravana fa io fiainanao io tsy mitsahatra anao sanatr'Andriamanitra io ary tsy avelan'Andriamanitra io tsy tonga ainy amin'ny faratapony fa ataovy ny sitrapon'Andriamanitra ary any amin'ny 5 de zao aloha ny zavatra nitranga teto nasiny mijerena hoe manao ahoana ny any ivelany any tsy hita zay any ivelany tsy hita ny any ivelany olo ten'Andriamanitra hoe 5 angeva kitsika amin'ny Genesis 7 ary navaka 70 de nivoany hoany varavarankeliny samy fiara izay efa nataony teo izy vao namoa varavarankely de namoaka goaika anankiray izy ary veriberina manapatapitry ny rano tamin'ny tany iny de namoaka voromailala anankiray izay teo aminy izy zany nakely ny rano tambony tanina tsy fa tsy hitan'le voromailala zay ipetrahany faladiany de niverina tamin'ny hoato amin'ny samby fiara izy satria mbola nisy rano tambonin'ny tany ary noana nisy rano tanana ka nandray tsy napiditra azy mbo aminy to anaty samby fiara ary mbola niandry afotiana koa izy ka namoaka le voromailala tamin'ny samby fiara ndray izy de nihitra teo aminy le voromailala noho ny ariva ny andro ary indro nisy ravon'oliva maitso teo ambavany zany no nafatarany hoava efa kely ny rano tambonin'ny tany ary mbola niandry afotiana ndray izy de namoaka le voromailala de tsy niverina tsony izy satria maninona mahina tanteraka ny rano tao ivelany tao ry havana ianao tsy avelan'Andriamanitra hivoaka raha mbola tsy mahina ny rano any alleloia satria io rano io ambona fandringanana nareo ry havana aza matahotra zany tena mampahila nareo nareo hoe aza mirorosainy nareo hoe satria misy mpivavaka laviny aretina da tsy atoko vavaka nareo ataovy ny sitrapon'Andriamanitra fa zay ry havana 2 taona am'ty janvier ty zay nanomboka ny teny sy ny tory raha nanomboka nisy ny coronavirus noho ny teny zay fa zay tsy matahotra an'izany zay tsy mahatan'izany ary tsika tsy mahatan'izany de raha misy mahatan'izany de anao aza miala ao anatinao zany fa tsisy antony tokony hafaty anao am'izany amin'io aretiny zao ry havana nivoaka am'izay rehefa maina ny tany de nitenen'Andriamanitra am'izay Noa 5 Genesis 7 ary Andriamanitra de niteny tamin'ny Noa ka nanao hoe mivoa amin'ny samby fiara ianao sy ny vady aman-janakao sy ny vinantonao vavy miaraka aminao ary zava-mananena rehetra azy eo aminao avy tamin'ny nofo rehetra sy ny vorona sy ny biby fiompy sy ny biby rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany de eto mivoaka miaraka aminao halleloia zany hoe tsy tavelan'Andriamanitra nivoaka tompo raha zany ndray Noa efa milama fa ndao hivoaka plof tonga de anaty rano satria niny tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra
ny fanarahana ny ten'andriamanitra ho a zay asian'andriamanitra tao mitondra fahasoavana ho atsika mitondra fiarovana ho atsika marina nge teko anao fa efa maina mihitsy vao tenen'andriamanitra hoe voa am'izay ary zao eto miara mivoaka aminao zay rehetrarehetra tato anitra fotoana ela zany taonao aho niaraka tamin'ny ankonany niaraka tamin'ny biby rehetrarehetra notahin'andriamanitra no ato anaty io samy fiara ny hinana ka misotro tsisy nahory ozy am'izay andriamanitra hoe mivoa de eto mivoaka miaraka aminao reo ary nitsofon'andriamanitra nanao ka hiteraka be ny ambonin'ny tany sy homaro anaka ary hebetsaka ambonin'ny tany ireny ryavana ny zava-mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy de zao misy zavatra mitoetra misy zavatra omenanao de mitoetra eo aminao fiadanana nomeko anareo izy Jesosy alleloia de fahasoavana ihany koa manaraka atsika miaraka am'izay voaka anaty samy fiara ny hevitra izy voaka anaty samy fiara tsy hoe andao tsika iverin-dalana tsy hiala ao am' Jesosy tsy ary avana fa ny zavatra zay azotsika de mila entsika mivoaka mba hitombo mba hiamaro de hitondra fahasoavana hitondra fitahina hitondra fanambinana hivoaka de ampitombo an'ireny de amin'ny alalanao a de hitombo be deabe ireo zavatra zay efa teo am-pelatana inona nefa voarainao tamin'ny 2021 iny tao anaty samy fiara ianao zao nandray an' Jesosy ianao misy taminareo vita batisa aza mihetsiketsika eo am' Jesosy fa ty 2022 ty de za de mbola miteny foana hoe mafimafy amitsika ty taona ity ho taona mafimafy izy ty noho ny antony anatanterahany ry zareo elita ny planiny zareo ny planiny Lucifera zany ary de isy ny ady zay hoatrehana zava-mahafinaritra de zao tsika efa ao anaty samy fiara ary hivoaka eny am'izao tontolo zao tsika alleluia mafy ngeravana ny fiainana tao ivelany tao nisy fandringanana ngeto tao hivoakany amin'ny tany nisy fandringanana io tsika ary ty 2022 ty hivoanao miaraka am'izay azonao tao amin'Andriamanitra efa manana finoana ianao zao manana fitahina ianao zao efa manana fahasoavana ianao zao andeha hivoaka ianao alleloia ary amantana tany maina ianao mikorotanao ivelany ao ianao afaka mivoaka isy krizy isy tsy fisiny ato am'ty zao tontolo zao ty hiakatra ny vidin'entana tsy isy ny carburant tsy isy ny gaz ho isy fiainana sarotra eto fa ianao maninona ianao efa nisy zavatra nyraisinao de amin'ny fivoahanao no ampitombo ndray de ianao io fitahina ho an'ny hafa ianao io fitahina ho an'ny hafa tsika hivoaka ho betsaka zao ny olona tena kivy tsika hoe izy hivoaka vo me angataka amin'Andriamanitra mbola ho ahitan'Andriamanitra ty asan'Andriamanitra ety mahafinaritra zao tsika tamin'ny teo ka nisy asan'Andriamanitra mahafinaritra satria misy olona afaka nihaino atsika nefa tsy afaka hihaino atsika any Madagasikara sotra n'izay olona nataon'Andriamanitra fitaovana tamin'izany androany de taditsika Jesosy hivoaka ary izahay miaraka am'ireo zay rehetra nomenao fa mba tahiomba hitombo sy ho maro anaka inona ny voarainao tao anaty samy fiara inona ny nanananao tao anaty samy fiara hivoaka hiaraka am'ireo ianao hivoaka hiaraka amin'ny fitahin'Andriamanitra ianao olona narovana tamin'ny loza ianao sy nomanin'Andriamanitra ho faty ianao fa nomanin'Andriamanitra ho fitahina ho an'ny hafa amin'ny alalanao de hitraka ny olona ny ivelany any amin'ny alalanao ho fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra de ianao ny amaro ny fitahin'Andriamanitra ny ivelany endry
amin'ny alala miteny zay aloka ny babanao, amin'ny alala mitoro-teny ataonao, amin'ny alala zay rehetra mombanao dia reo hitombo ho maro anaka dia andehananao eny. Aleloia. Raha niala ato anaty samby fiara no tsy nijanona tao amin'ny refitrefitra anankitelo ny fanatrehan'Andriamanitra, ny samby fiara najanony teo. Ho ny ten'Andriamanitra ny amin'ny fahatelo amby roapolo. Salamy fahatelo amby roapolo andiny fahenina. Teny mahafinaritra. Aleluia, araka ilay nataontsika teo mihitsy hoe eny tokoa fahasoavana sy famindram-pona naraka amin'ny andro rehetra iainako. Dia toetra hatramin'i Jehovah andro lava. Ny fahasoavana izay niraisiny Noa, fiarovana sy ny fitahiana sy ny fahasoavana niraisiny sy ny fanatrehan'Andriamanitra tao anaty samy fiara dia nanaraka azy amin'izay teny amin'izay nalehany. Dia tamin'ny alalan'ny Noa natonga n'izao rehetrarehetra izao. Teraka. Ny fahamarinana voaina ato anatin'ny samy fiara aparitao. Dia hitombo sy hiteraka ny filazantsara. Ty 2022 ty tsy izahay irery fa ianareo ireo. 2021 nareo ny ampina ato anaty samy fiara mivoaka amin'izay tsika aparitao. Toroy ny marina, ampahafantaro ny olona ny fahamarinana. Aza menatra. Efa nitsofina rano ianao andeha hamen'ny tany. Aleluia. Zavatra nataon'ny Noa avana rehefa voanivoaka izy. Voanivoaka voalohany. Andiny faharoapolo ary Noa dia nanorina alitara ho an'i Jehovah ary ny biby madio sy ny rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fanatitra odorina teo ambony alitara. Anisan'ny olona mahamarina an'Andriamanitra i Noa avana. Ny olona mahay makasitraka an'Andriamanitra. Sao dia mba adinonao ny saotra an'Andriamanitra no namaky vakinao an'iny taona 1 ka nahatratraranao ty 2 ty revo. Ny atao voalohany rehefa ohatr'izao dia ny manatitra tahaka nataontsika tamin'ny alina. Nanatitra inona? Nanatitra fisaoranao an'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra tsy tonga teto androany, tsy tafavory teto zasy ny ankonako. Ratsy noenao. Tsaroany Noa loatra fa tsy tokony ahita tany maina zany intsony izy, ary tsy tokony ho isan'ny velona izy. Fa ny fahavelomany dia nitondrany fanatitra ao an'Andriamanitra. Ary zava-mahafinaritra, 9 dia nandre nianatra kasitrahana Jehovah. Halleluia. Ren'Andriamanitra ny fakasitrahana izay nataonao. Ary rehefa ren'Andriamanitra dia nantona an'Andriamanitra. Ary nivoaka indray ny teny avy amin'Andriamanitra ny teny. Tsy hanozona ny tany intsony noho ny amin'ny olona. Nahazo tokony fa tsy ho haringana intsony. Ry havako, voarain'Andriamanitra ve ny fisaoranao? Efa nakasitraka an'Andriamanitra ve ianao tsy lahavon'izany aretin'izany nandritran'izay firy taona izay? Mba efa nisaoranao an'Andriamanitra ve ireo ankonanao? Na dia narara iza dia nentina ambavaka dia sitraka. Nisaoranao an'Andriamanitra ve fa ianao mbola nanan-kohanina na dia teo ny crise, teo ny pénurie, teo ny couvre-feu, teo ny confinement. Tsika mantsy zao raha tsy ho ela raha fahazahoako azy mety tsy ho ela tsika dia hiditra amin'izany indray. Nisaotra an'Andriamanitra izy. Ary nitsofin'Andriamanitra rano izy manao hoe 9 manao hoe raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanam-pitsarana ny taom-pamafazana sy ny taom-pitsinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavahatra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina. Andininy Genesis 7:1 Andriamanitra tsodrano ny Noa sy ny zanany hoe marofara ary miapetsà ary mameno ny tany. Ary nitahotra sy ny ororanareo ahazo ny biby dia rehetra sy ny voromanidina rehetra. Mba amin'izay rehetra mandady tsy mikisaka amin'ny tany sy ny hazan-drano rehetra ao ambanin'ny ranomasina efa natolotra eo an-tananareo. Ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra. Tsofina rano izy dia nitenenina hoe mandehana, marofara, ataoko manaiky anareo ny zavatra rehetra. Androany tsika hifampitsodrano.
ary itsodrano anareo ny tenako amin'ity androany ity mba ho taona utopijinjana ho taony ny mpahavokarana ho anareo ane ity taona 2022 ty aza mieritreritra anao ny zavatra iainana zao tontolo zay isy ny fiainana mafy tsy mahakasika anao zany ary raha ny fidy anao niara mandeha amin'Andriamanitra sy akatoan'Andriamanitra takanoa tsy avy amin'ny olona ny fitahinanao fa avy amin'Andriamanitra ary zavatra mahafinaritra teto tsika nahita an'ilay any amin'ny faraiky amby folo hoe dia ahoriko ny fanekeko aminareo ka tsy arihako amin'ny safodrano tsy ny nofo rehetra ary tsisy safodrano intsony animbany tany ny taranako noa dia sambatra rava na tsy intsony aza noa tsy nisy tsony ny safodrano ny taranaka ny marina ngeravana ka tahin'Andriamanitra ary raha tiany ankonanao ianao dia mivavaha ianao ary andiny fahatelo amby folo ny avako efa napetraka eo amin'ny rao anao famantarana sy fanekenany amiko sy ho amin'ny tany nasian'Andriamanitra arc-en-ciel amizay anaovan'Andriamanitra fanekena fa tsy andrigana ny Noa sy ny taranany intsony Andriamanitra fa manina androany mba hisy arc-en-ciel hisy avana hipotrana anatin'ny tokantranontsika rehetrarehetra androany ka anao fanekena aminao Andriamanitra fa tsy hisy intsony fandriganana anatin'ny tokantranonao io hitsahatra ny fandriganana hitsahatra ny fandriganana dadatoa sy rineny to reny lasa farany reto tamin'ny aretiny iny mangy amin'ny fahoriana ho an'izay ny donam-pahoriana fa mitsahatra ny fandriganana tena ho asian'Andriamanitra na dia tsy hitany masotsika ho asian'Andriamanitra n'izany anatin'ny tokantrano rehetraray famantarana fa tsy andrigana intsony Andriamanitra ry havana izany rehetrarehetra zany ny tonga dia noho ny fisian'ny lehilahy anankiray teo anivon'ny fiarahamonina ny tian'Andriamanitra nanao ny sitrapon'Andriamanitra nanao izay tian'Andriamanitra ahatsaka ny sy andavany nakatoan'Andriamanitra tiana hoe no tafita soa tena hoe ilamina io dianao io 2022 anaova taka Noa ataova sitrapon'Andriamanitra ry avako malala fa zany ny afan'Andriamanitra amin'ny tany fiainatsika ho tahin'Andriamanitra ny anao hivavaka tsika anao iritsika diditra anatin'ny tsodratsika ao arinan'izay teteny aminao manao hoe nisy ny fandriganana fa ianao kosa tsy haringana ianao tsy haringana satria nahoana ianao no haringana efa nahita ve ianao mpanao robot ohatra ka mety iny nefa dia naringana ihany ary efa nahita ve ianao Andriamanitra nandringana tao amin'ny baiboly ka olona tindry nanao sitrapony ka naringany tsy nisy zany ry havana androany mila tonga taka ny Noa isika mila miafina ao anatin'ny samby fiara ianao samby fiara Jesosy ny anavitra anao amin'ny fandriganana Jesosy ny anavitra anao amin'ny fandriganana Jesosy hiaro anao amin'ny safodrano ty zao tontolo izao ity Jesosy hiaro anao amin'ny fahafatesana hiaro anao amin'ny fiainana mafy ny onjan-drano rehetra ny amin'izao tontolo izao Jesosy andry no samby fiara afaka hiaro anao amin'izany mialamy raha tsy fanao ry havana raha misy amintsika eto mbola mpiady hevitra sy mpisalasala ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia za teteny aminao hoe miovà ianao satria tsy Andriamanitra mila miova fa Andriamanitra efa tsy niova hatramin'izay fa ianao mila miova manatratra an'izany nivoan'ny Noa zany ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao milohan'ny fampitsofatsika rano ndao tsika hivavaka misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany teny zany
anao irarentsika ry aorina zany a ifampitsodrano isika misaotra Jehovandriamanitra misaotra ny amin'ny fitiavanao sy fahasoavanao misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra misaotra Jehovandriamanitra ny amin'ny izay rehetra efa nataonao misaotra satria sampanay fa niteny taminay tetondrainao androany ary lehibe Andriamanitra ny afatra zay nomenao izay nampianatra anay tamin'ity androany ity ny anao takan'izany lehilahy marina izany dia inao aho izay nanao ny sitraponao Andriamanitra nanao ny sitraponao tsy nandisy fanantenananao zay rehetra nasianao natao dia nataony zay rehetra nasianao nitandremana dia nitandremany Jehova arovy izahay arovy amin'ny fandringanana arovy amin'ny safidrano ivelany ao fataovy mahay miafina ao amin'ny Jesosy zanakao ataovy mahay miafina ao amin'ny Jesosy zanakao fa tianay mba hisandratra ity fiainana ity ary mba tianay koa zay ahita ny sosiny tsara ny fahasoavana sy ny fitahina ao aminao Jesosy entina hivoaka eny amin'izao tontolo izao andresena lahatra amin'izao tontolo izao fa mahasoa mahafinaritra ny ao anatin'ny samy fiara misaotra Jehovandriamanitra ahitsy ray avy zay nenao zao fandarana zao zay toro teny zao mba hiazakazaka hiafina ao anatinao le samy fiara lay Jesosy zanakao mba hafanay tsy matahotra ny amin'izao avina izao misaotra ray eo zay rehetra mbola tsy tafiditra mbola misalasala asevo mandao ny lalan-dratsiny Andriamanitra apio hiala amin'ny lalan-dratsiny ataovy manaraka ny Jesosy zanakao amin'ny andro rehetra iainany mba afahanao manasotsony fiainana Israely misaotra ray eo amen ny ataontsika tirity dia hivavaka anonona tsodranotsika aorinan'izany mila manapa-kevitra ianao androandry ajanony amin'izay ny fiainana ratsy fitondratena tsy mendrika ravaka aza mamita tena mitady fahasambarana lehivelany any ianao sy misy fahasambarana zana lasa nabavoko zany fa reny amin'izao tontolo izao ianao diso fanantenana ianao ary tsisy mety ahita fifaliana ihany ianao fa tsy mahazo
mety atsapafasambarana fa vetivety any iarenana nanao a sy zay mety iseramisy mety mampiasa ny sainao no avinao ary tsy mampahita tory anao mety sainao tokony atao tsy fantatro antsony zay hoavy fiofikofoka ety serony olona nanosaina efa nanofonao tsy manam-piadarana tokony ahitan'izany le fenao fa ilaoziny lalanao fa mahavelanao io arao Jesosy dia sambatra ianao zay sisany mahasambatra le ilaozy le lalanao ry amana fa mahavery anao io amen Jesosy io Jesosy le niany no arao ry amana 2022 anao tsisy nandro ray aza tsy ananarao avatsika am'izao fotoana zao a raha tafiditra tanatinao zany teny zany raha tanteraka atao anatin'ny finao ry avako izany tenin'Andriamanitra zany androany tsy ananako fisalasalana ny amin'ny 2022 anao tsy ananako fisalasalana ry avako fa isosa silamina ny 2022 anao raha miala amin'ny lalan'ny ratsinao ianao a ary Jesosy no arahanao betsaka ny olona manontany hoe raha mahita sakafo anankiray tsara tare hoe inona ny recette ahoana ny fanaovana azy satria te hanana an'iny izy te hinana ny sakafo iny izy dia manontany ny recette amin'ny olona nanao azy dia ampianarina eo e lafarinina ray tanana atody anankiray asiana siramamy sy ny sisa mba menainao ny resetin'ny fiadanana sy ny fahasambarana ry havana menainao ny resetin'ny fitsarana sy ny fiadanam-po androany ao anatin'ity zao tontolo zao mikorotana mampikorotana sy mahakararento te-hanam-piadanana ave anao te-hanam-pitsarana ave anao menanao ny resety androandry omenanao ihany koa ny tuto raha ilainao zany manaradian'i Jesosy manao ny sitrapon'Andriamanitra dia hanananao ny fiadanana sy ny fitsarana dia mitsahatra io tepotepinao mitsahatra io fitototonao io mitsahatra io adinao io andaotsika iteny androany milohan'ny tsofandrano atsika ndoana mafy ny fandroratentsika amin'izao fotoana zao andaotsika teny hoe Jesosy eo hosokafanay ny boky ny resety amin'izao fotoana zao teny baiboly ao isika no mijery ny resety raha lasana vavimalala
ao tsika no mijery ny fomba fanamboarana ny samy fiara afahantsika manam-piadanana na matorina amin'ny fo. ao ny afaka hitantsika ny resety nanana fifaliana sy fiadanana sy fifankatiavana anatin'ny tokantrano. inona ny resetin'izany hoe mandalo ady ianao nefa manana fifaliana? ao ny ahitanao an'izany. sokafo ny sofinao iaino izay lazain'Andriamanitra. sokafo ny fonao hitoerany tenin'Andriamanitra. atolorony tenanao amin'izao fotoana izao. amafiso ny fanoloran-tena. amafiso hoe za Jesosy teo ao aminao. za Jesosy te hiara mandeha aminao. za Jesosy te hiara iaina aminao. asio efitrefitra amin'izay eo amin'ny fiainanao. asio Jesosy ao. makatoava ny tenin'Andriamanitra. akatoavy fa mahasoanao. tsy mahasoan'Andriamanitra fa mahasoanao. ary tsy mahasoanay fa mahasoanao satria izay efa nahazo fahasoavana amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ravana atsakany sy andavatra. teo tavavoaka amin'ny fiainana ianao. ny olona manao izay rehetra seny dadarabe ataony atsakany sy andavatra. fa ianao manao voatranay ndao anao ny sitrapon'Andriamanitra atsakany sy andavatra. atoloriny tenanao dia teneny hoe tompo diovy ahy. te hametraka fahasoavana eo aminao Andriamanitra amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny tsodrano. te hametraka fahasoavana. te hametraka fahasoavana. te hametraka fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra ry havana. androany a amboary aloha ny toerana. betsaka ny olona mangataka fiarakodia fa amboary aloha ny garage idirany fiarakodia. ho tsofina rano ianao amin'ity androany ity. meteza aloha amboarina. meteza aloha ho diovina ry havana malala. atoloran'Andriamanitra ny fonao. atolorany tenanao androany. atolorany tenanao androany fa tian'Andriamanitra ho raisina tanana ny fahasoavana an'io. mijery ny fiainanao Andriamanitra indraindray dia malahelo hoe zao ve ny fiainanyity zanako ity. sy nanomana fiainam-pijaliana ho antsika Andriamanitra fa isika no nifidy ny hijaly tamin'ny alalan'ny fandrosoantsika tamin'ny fanaovana rasy teratran'Andriamanitra. androany te hanisy soanao Andriamanitra. aza tena mitenanao mihitsy androany fa raha diovinao ny toerana andraisanao ny tsodrandro androandry dia tena ho tanteraka aminao ny tsodrandro. ho tanteraka aminao ny tsodrandro izay tonony eto androany. raha mbola tsy nifonanao ny zavatra tsy nety nataonao tamin'Andriamanitra fotoana izao. raha mbola tsy nisokafanao ny fonao ahoana moa ny toeran'i Jesosy anatin'ny fon'ny olona izay tsy mangitahita azy. fa androany sokafy fa maniry onina ao anatin'ny tranonao anatin'ny fonao. mandrosoa midira ao anaty samy fiara. te hanovany fiainanao Jesosy. te hanovany fiainanao Andriamanitra. sotra Jesosy aho. sotra Jesosy aho. sotra ny amin'ny fahasoavana ny amin'ny fitahina. misotra satria lehibe aminay ny andro androany
tsy anatahotra tsy ananay azy tsy anatahotra tsy ananay satria tafiditra somatsara anaty samby fiara misaotra Andriamanitra misaotra ray ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia hanonona tsodranom-pitahina ho an'ny fiainanao ho ataon'Andriamanitra tahaka ny Noa izy sika tsirairay avy ary ho tsofin'Andriamanitra ho maro fara sy abetsaka manerana ny tany tian'Andriamanitra ho alehibiaziny ianao ary sitrak'Andriamanitra nitsodrananao amin'ity androany ity mivavaka amin'ity androany ity fa tsika tsirairay avy zay tonga eto ary manonona teny mpitahina sy teny fikasana ho an'izay rehetra tafiditra mijery an'izao live zao eto androany ny tsodrano zay raisinao eto dia tsodrano entinao amakivaky an'ity taona 2024 ity ravana malalako raha mivavaky tsika ka hitsodranonao amin'izao fotoana izao dia ianao kosa hitsodranony ankonanao izay ao akaikinao na tsy ao akaikinao ihany koa fa reo ankonanao ilarina mihitsy ndray mpianakaviana amin'izao fotoana izao mba hitsodranony ankonany ihany koa ny tokantrano any amin'ny anaranao Jesosy misaoranay ianao amin'ity androany ity ny ahafahanay manonona tsodrano an'ireto mpanomponao reto isaorananao ny amin'ny ahafahanay manana fotoana ahafahanay mifampitsodrano hosory a Jehovahandriamanitra hosory a Jesosy hosory a fanay masina ka ny teny mpitahina zay tononika eto androany ny teny mpitahina norona tontolo mahafinaritra ho an'ireto mpanomponao reto amin'ny anaranao Jesosy ty taona 2024 ity dia tsy hitsahatra ny taom-pamafazana sy ny taom-pitsinjana eo amin'ny fiainan'ireto olona ireto fa isak'izay mivoaka izy ireo dia hiamaro hitombo ary hiabetsaka zay rehetra azy hitombo mifatahorana anao hiabetsaka ny fahamasinana hiabetsaka ny fankatoavana ary ho vokatr' izany dia hiova ny tontolon'izy ireo ary dia tanteraka amin'izy ireo Jehovahandriamanitra ny teninao any amin'ny Isaia 47 andiny 7 dia tsofoko rano zay rehetra mieno an'izao teny izao ho tanteraka aminy zany hoe ampiboiboka reny rano amin'ny teny vohatra mangadiady Andriamanitra ary ny loha rano amin'ny loha sa ary ianao ny hevitra ho faria ho ny ten'Andriamanitra ary ny tany karakaina ho loha rano miboiboky misy teny vohatra mangadiady eto amin'izao fotoana izao fa raha mino ianao amin'ity androany ity fa ianao ny antevany zany teny zany dia ampiboky ny loha rano reny rano hivoaka avy eo aminao Andriamanitra mety misy lohasa tena ngazana amin'izao fotoana izao lohasa maina fa tsy soaveran'Andriamanitra hitoetra amin'izany ianao fa izy anisy loha rano eo amin'ny fiainanao misy olona eto miaina amin'ny tany efitra ary mandalo tany efitra ny fiainany mandalo tany efitra fa Andriamanitra nisy farihy taona 2022 Andriamanitra ambolenao farihy eo amin'izany tany efitra izany ary manomboka androany izany manomboka androany dia manomboka izy rano loha rano hipoipoka ahatonga farihy eo amin'ny tany efitra amin'ny fiainan'ireto olona ireto Jehovahandriamanitra ka raha misy tany karakaina eto androany karakaina ny ara-panahy karakaina ny ara-nofo
karakaina ny ara-panahy, karakaina ny ara-bola, mety karakaina ny ara-pahasalamana. Fa eo nanaovanao loharano mipoipoika tsy mety ritra Andriamanitra. Ary dia hampaniry azo sedera sy akasiary roatra sy oliva ny anefitra ianao, ary kipresy spina sy boksoany an-tany ey. Dia ho hitan'ny olona, ho hitan'ny manodidina fa niasa teo amin'ny fiainan'ireto olona reto ny tananao Andriamanitra. Ary ho fantatry ny olona fa ny ray masin'ny Israely dia mijoro eto amin'ireto olona ireto amin'ny fiainan'ireto olona ireto. Jesosy eo tsofina rando ny tsirairay avy isa tokantrano isabatan'olona, ny fianaran'ny ankizy, ny asan-drangah, ny asan-dramatoa, ny fitezana ao tokantrano ao. Entina mavaka ny ankizy ho lavitry ny aretina sy ny rofy. Tsisy ady ao tokantrano ao, tsisy fifandrafina ao tokantrano ao. Ary tsy hisy ao tokantrano zany tsy fisina izany. Zany fangatsiahana ara-panahy zany dia tsy hisy ao tokantrano ao. Fa hitododoa nompan'Andriamanitra ny tsirairay avy. Dia ho fotoana mahafinaritra foana, ho tsikisie foana, ho fifaliana foana, ho fotorotoro foana amin'ny fitiavan'Andriamanitra no anapaka anatin'ny fonony olona tsirairay avy. Saotra tsy Andriamanitra matoky aho fa nizaniza nandrea an'izany teny zany dia efa nanomanana an'izany teny izany. Jehovandriamanitra tsy toa ianao Jehovandriamanitra no omba ny tsirairay avy. Nanonona ny teniny nataonay fa niatateraka an'izany teny tananao mahery Andriamanitra. Aza velanao misy na dia ray miala maina eto ka tsy handray amin'izany anjara fahasoavana izany dia ny fataterana zany teny fikasana zany Jehovandriamanitra. Saotra ray eo mankasitraka Andriamanitra eo. Halleluja. Amen. Saotra Jesosy. Ho tsaronareo amin'ny fiainanareo izao tsodrano zao riavana malala mandritra ny taona 2024 zay rehetra mitsanga eo amin'ny fiainanao dia isaoran'Andriamanitra avokatry ny tsodrano zany. Saotra ray eo. Ianareo menakavy ao tokantrano ao, tsofina rano amin'ny alalan'ny tira ity. Tsofo ranony ao akaikinao, tsofo ranony ankonanao. Saotra Tompo, saotra ray eo. Amen. Hitahy anao any Tompo, hiaro anao izy. Hitahy anao ny Tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, ary hamindra fo aminao, hamindra fo aminao, hitodika aminao Andriamanitra dia amenao fiadanana aminao izy, anome fiadanana. Hitahy anao ny Tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao. hitodika Andriamanitra. Fotoana hitodian'Andriamanitra hijery anao 2022. Aza matahotra hiara mandeha aminao Andriamanitra, ame anao ny fiadanana tsy mbola niainanao Jesosy. Halleluja. Halleluja. Manonona mainona ny atokantrano mitateraka ane zany, mitateraka aminao zany e, hotahin'Andriamanitra ianao, fitahina mahagaga, fahasoavana mahagaga. Hitahy anao ny Tompo, Hitahy anao ane Tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy,
rehetra mifakasitrana ho any Jesosy ny voninahitra. Vieni la spiaggia